Isaorantsika ilainary noho ny nanomeza ny andro vaovao indray amin'izao alatsinainy 20 febroary 2020 sy 2020 izao ary dia anterina ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy tafiditra ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay fiarabana izay zava-dehibe ny fiarabana ho isika satria midika io fifamatorana sy fiarahana izay fiarabana izay tony mahazatra dia ipahantoerana ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ny famakafakana ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny malagasy ny fiainan'ny Madagasikara resaka sosialy, resaka toe-karena, resaka politika ary tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanarahana ny zavatra mitranga any ivelany ihany izay misy fiatraikany manerana an'izao tontolo izao indrindra eo amin'ny resaka toe-karena Madagasikara tsy afaka miala amin'izany satria dia izay toe-karena maneran-tany izay dia ao anatiny izany isika ao anatiny tsy afaka inonolona fotsiny ka rehefa misy ny zavatra mitranga mamaivay manerana an'izao tontolo izao tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny firenena maneran-tany izany toe-javatra izany. Akoatran'ny izay dia mbola isy ao ny hampisehatra toy ny mahazatra rehefa fandarana tahaka an'izao dia ho hitantsika miandalana eo ihany moa izany. Ny faniriana dia ny hoe ny iarahantsika eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada ka tsy hoe fotoana verimaina fotsiny, tsy hoe sanatria hoe fanalan'andro fotsiny ny iarahana eto amin'ity fandaran'ity fa mba azahoantsika mahazo izay tandrifo zany amin'ny fiatrehana ny fiainana. Ny daty anio moa zany dia faran'ny volana tapitra sahady ny volana febroary ary dia mialatsiny aloha zany amin'izay manana tsingeritaona nahaterahana 20 febroary fa isaky ny efataona ry zareo zay vao mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana raha-pitso efa voalohan'ny volana marsa ditatsika amin'izay izy kanefa na izany na tsy zany dia io moa zany samy manana ny fiainana io zay nanaovan'Andriamanitra azy tsy mitovy ny izay sehatra hoe nahaterahana izay na zany na tsy zany dia arabaina isika rehetrarehetra na ny manana anniversaire 29 février na ny tsy manana anniversaire izany dia arabaina daholo. Akoatra an'izay dia miazakazaka ty raha ty satria raha ny daty zany zao dia efa volana marsa sahady amin'ity taona 2020 sy 2020 tena miazakazaka ary ny fotoana dia tsy miandry fa ianao zany no miezaka manaraka an'izay fotoana izay. Ny zavatra misy anefa ny iainana isanandro dia tena hoe tsy maharaka le akamaroan'le malagasy, tsy maharaka an'ilay azakazam-piainana, tsy miankina aminy. Rehefa hitsina ny resaka tsy miankina amin'ilay malagasy, tsy maharaka ny azakazam-piainana izay le hoe fahasairana an'izay fa no ny antony izay hita hoe resaka fitongalanana, resaka atao hoe tsy fizarana ara-drariny sy araka ny tokony ho izy ny tombontsoa izay tokony ho azo zany eto amin'ny firenena malagasy izay le izy satria raha ny atao hoe ny donné isan-karazany, ny atotanisy isan-karazany amin'ny resaka hoe arena atsotsika hoe ny ato rehetrarehetra mialatsiny amin'izay fiteny zay fa zay no azahoantsika azy tsotsotra dia ananantsika eto Madagasikara daholo efa impiry zany tenenina eto fa hoe ananantsika eto Madagasikara ny ato rehetrarehetra saingy maninona ilay vahoaka malagasy dia reraka tsy maharaka ny azakazam-piainana ary ny tena atao hoe mampalahelo tsy vitany hoe mampalahelo fa tsy mety dia tsy misitraka an'ilay arena izay nomen'Andriamanitra azy izay malagasy izay le arena aloha dia tsy le hoe arena eo ambanin'ny tany ihany, tsy ny ambonin'ny tany ihany fa tsy hoe ny anabakabaka ihany. Tsika mantsy raha vao miteny hoe arena dia resaka quantité zavatra azo tsapahitanana no resahantsika fa misy ihany koa arena amin'ny lafiny hafa tompoko. Ny arena zany zao dia hoe soatoavina
arena zany. Arena zao hoe ny hoe fihavanana. Arena be mihitsy zany ary tsy hitovizantsika amin'ny any ivelany. Arena ihany koa ny firaisan-kina. Mampiavaka antsika malagasy zany hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara. Arena ny fifanajana. Arena ny fifandeferana amin'ny zavatra tokony andeferana. Arena ny fahendrena izay efa napetraka ny tany aloha ny ray aman-dreny sy ireo razambe antsika teto Madagasikara izany. Arena daholo zany rehetrarehetra zany. Arena ny fifampitsinjovana, arena ny hoe atero kalao, efa nitenenina teo moa zany hoe ny fihavanana. Zany tena mampiavaka antsika. Arena daholo ireny rehetrarehetra ireny. Saingy zao raha ny amin'izao fotoana zao zany no jerena, ankoatran'ilay hoe tsy fisitrahan'ny malagasy maro nisy ilay arena voajanahary, arena azo-sapaitanana, ny ambanin'ny tany sy ny ambonin'ny tany sy ny any anaty rano sy ny any amin'ny abakabaka, tsy misitraka an'izany ny ankamaroany ny vahoaka malagasy, dia tsy misitraka ihany koa an'ireo karazana arena izay amin'ny lafiny anankiray izay nitenenina teo, izay malagasy izay amin'izao fotoana zao. Tsy misitraka ny antsoina hoe firaisan-kina, misy firaisan-kina sa tsy misy firaisan-kina. Tsy misy firaisan-kina tsony eto. Jerena amin'ny kapobeny izay raharaha zay. Tsy misitraka tsony, an'izany hoe sotoavana maha-malagasy zany, efa tsy fantatry ny taranaka teo aoriana zany, inona moa zany sotoavana izany. Ny atao hoe fahendrena malagasy tsy misitraka an'izany, zany hoe tsy miaina an'izany isika ankehitriny. Inona ihany koa ny resaka firaisan-kina, ny fihavanana sy ny hoe maizy azy ny malagasy dia efa tsy sitrahan'ny malagasy ireny amin'izao fotoana izao. Misy ihany no miezaka fa no ny anton-javatra maro samihafa dia melefy izay, kanefa reny dia tena hoe arena. Dia moa zany nisy tenenana hoe arena ny zanaka, zavatra hafa iny ary iny koa tsy resaka hoe quantité fotsiny no resaka tena finosiny iny araka ny efa nitenenina teto, fa misy resaka hoe qualité na ray ary ny zanaka ao na roa dia efa arena ho anao zay amin'le resaka qualité fa tsy amin'le resaka hoe quantité. Ino hoe fandresantsika avelantsika any iny. Fa eto amin'ilay hoe tsy misitraka ary tsy miaina ny antsoina hoe fahendrena sy ny fihavanana sy ny firaisan-kina sy ny soatoavana malagasy ny akamaroantsika amin'izao fotoana izao. Ka inona moa ny fiainana andeha amin'izany? Tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe mizotra mankany amin'ny fampandrosoana, nefa ireo ilay fepetra isan-karazan'ireo zany tsy tanteraka dia tsy misy mazy zany eto, fa matony ny any amin'ny firenen-kafa tompoko mandroso ihany. Miakatra ny arikarena sy ny farim-piainan'ny vahoaka ao anatin'izay firenena anankiray izay dia misy ny firaisan-kina, misy ny fifamenona, misy ny fifamelomana ao anatin'ilay izy. Misy an'ilay tsofoka le hoe if, le hoe mpifanao zany any amin'ny gramera malagasy. Dikan'izany tsy hoe ity ihany mandeha irery na hoe ny ato ihany, fa misy fifamelona ao anatin'izay. Ireo zany zao raha dinihana amin'izao fotoana zao dia simba mihitsy raha ny eto Madagasikara. Simba satria lasa tia tena ny olona, lasa samy makao azy. Mandeha zany zao le tonga koa moa ty Covid ty dia hoe aza misy mifamangimangy tsony aloha, aza manao an'izay aloha fa manahirana be, dia misy zany fiantraikany any amin'ilay fampitehan'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana dia lasa any amin'ny firenena ilay arara. Ny tia no tenenina amin'izay mantsy dia tsotra fotsiny ny amin'ny hoe tsika variana amin'ny resaka hoe chiffre taremarika zavatra fiainana isan'andro dia ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao le raharaha, fa atao ranonato azy tena misy zavatra goavana be, tsy misy mieritreritra firy satria maninona efa kikisan'ilay fitadiavana, efa kikisan'ilay fahantrana, dia vao mipotsaka io masoandro avy eny an-tsinanana io dia hoe aiza indray no ahita vola, ahoana indray no hiatrehana an'ity tontolo andro ity, mandra-pahatonga ny amin'ny valo alina atoriana any am-pandriana, ary ny sasany tsy matory fa noho ny izay le hoe tsy maintsy mikafiry kely aloha
dia amin'ny 2 alina vao matory amin'ny 12 alina dia mifoha amin'ny 3 maraina. Amin'ny 3 maraina tsy maintsy mifoha manao ny fitadiavana rehetrarehetra na miainga ao an-trano na manao ny hoe fandrahoana isan-karazany satria misy hoe mivarotra hani-masaka dia mamonjy ny toerana izay alehany rehefa avy eo dia sady meny miara-manonja ihany ny akamarony miara-manonja MBS Radio Matany tiana tenenina amin'io dia arak'izay zany hoe tena ara-bakiteny le hoe ady ny fiainana kanefa tsy tokony no zay satria raha nisantsika ane re olona 27 millions fotsiny 720 tapitrisa fotsiny zany atao hoe amin'ny akapobeny nefa miaina ato anatiny ity Madagasikara ngeza be ity zay lehibe noho ny velaratan'ny Frantsay lehibe noho ny velaratan'ny Frantsay izany Madagasikara zany raha le Frantsa bolongany iny zany jerena dia mbola kely iny raha oharina amin'ny Madagasikara jereo sinoa efa amina miliara mahery zareo fa mihinan-kanina any Chine zay tsy miasa dia maty tsy misy mieritreritra anao zany hoe zao fa ry zareo nefa mandroso be satria zareo zany tena hoe ataon'ny mpitondra any Chine vaindondra raha mba hoe ananany sinoa asa sy fivelomana satria ry zareo efa PDB dia lasa mety ho faty olona mikarana ohatra hoe tsy mipetraka tsara ny fiarikarena matanjaka fa ny eto Madagasikara vitsy raha oharina amin'ny zareo zay 27 millions zany vitsy zany raha oharina amin'ny hoe velaratantsika kanefa isika mantra sy fadiranovana tahaka an'izao dia eo amin'izay ary le hoe ahoana no hanarenana zany rehefa mijery an'io fanarenana io tsika matetika dia mitady zavatra lavitra be mitady zavatra compliqué be kanefa afaka tena hoe jerena milamina le izy ary miainga amin'ny zavatra tsotra fa raha ohatra aloha tsika te hoe izotra any amin'ny fandrosoana dia tsy maintsy miverina aloha izay soatoavana malagasy zay aloha tsy maintsy miverina aloha izay firaisan-kiny zay aloha tsy maintsy miverina aloha izay fihavana zay aloha tsy maintsy miverina izay hoe tena hoe fanandratana amin'ny maizy azy ny mahamalagasy izay io zany tsisy resaka hoe pombanianina fa tsy maintsy averina mihitsy aloha izay zavatra zay satria io ny aretina aloha zany efa iainana dia tsy maintsy jerena any amin'ny fotony hoe ahoana ny tsabona n'ilay aretina fa tsy vitana calmant isako mihetsika ity ny zavatra misy eto amintsika anie zao raha diniana dia calmant foana simba ny lalana dia io zao eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny dia loana dia eo aloha herinandro tapabolana eo dia asa hoe ino moa zany hoe mana fanazavana ny teknisianina tsisy mandahany zany fa rehefa jerenao le izy dia zavatra tiptop ohatr'izay foana no fiainantsika fa ny amin'le tena fototra retina zany tsy misy presaka zay no mba nresahana ray aman-dreny maromaro vitsivitsy hoe mba resao amin'ny miara-manonja MBS Radio Matao ity fampitena eo amin'ny resaka mahamalagasy ity fa io no tena anisan'ny fahavoazana fa rehefa milamina zay rehetrarehetra zay azo atoka mihitsy fa mizotra any amin'ny fandrosoana ny firenena zany rehefa tena hoe jerena amin'ny maso mahitsy le izy rehefa mipetraka amin'ny fahendrena rehefa mipetraka ny fihavanana rehefa mipetraka amin'ny fifampitokisana rehefa mipetraka ny soatoavana malagasy dia sarotra ny mbola isiny hoe angalatra ao anatin'izay fa misy mantsy ny tena manana spécialité mihitsy amin'le resaka alatra ary le alatra zany so tsika mieritreritra hoe le alatra moto alatra telefona reny no hitantsika isanandro fa misy ny alatra tena avoleta fa tsy hitanao eo ambany maso ao ilay izy fa mikikitsy moramora rehefa tafiditra ao anatin'izay hoe voambolan'ny alatra zay zany dia tsy mampandroso ny firenena samy manaiky an'izay daholo ny beso maro zany ka eo amin'izay le hoe fanarenana ty amin'ilay maizy azy zay mihitsy no tena zava-dehibe ao anatin'ilay raharaha dia zay no mahatonga ny resaka hoe tsy maintsy miverina aloha andatabatra boribory amin'ny resaka hoe dinika nasionaly na concertation nationale zay tenenantsika zany fa tsy maintsy aloha amin'ny resaka mihitsy manoloana an'izany toejavatrany resa-pifidianana anankiray io
fa io koa aloha zava-dehibe ary lisy tonga de hoe fifidianana filoam-pirenena zava-dehibe zay fa io dia singa anankiray ao anatin'ilay fiainan'ny firenena izany fa mialohan'ilay hoe resam-pifidianana dia misy mantsy miteny hoe 2023 efa zay ny daty zay ny lazainy lalàna sinsisa ka misy mandahan'izany io tsisy mandahan'izany io raha hoe efa zay no voasoratra tsisy mandahan'izany io fa ny zavatra miseho alohan'izany rehetrarehetra zany zay iainana amin'izao fotoana zao vao février tsika zao hiditra marsa 2022 vao hiditra marsa 2022 tsika zao dia jereo ty zavatra iainana eto amin'ny firenena misy ministera mbola tsy manana ministra mbola misy commune tsy manana ben'ny tanàna hatramin'izao mbola misy zavatra be dia be misafotofoto eto amin'ny firenena vao aty amin'ny volana febroary marsa 2020 sy 2021 ny fiainan'ny malagasy potika reny zany zao hoe resaka lisy-pifidianana jereo ny anarana sinsisa ko le malagasy fo amin'ny telo maraina tsy miditry ny trano izy fa mitady vola raha tsy amin'ny valo alina dia ahoana moa zany ny fiatrehana an'izany rehetrarehetra zay zany le hoe tsy maintsy mijery amin'ny fomba mahitsy isika menakavy amin'ny ity anavotana ny firenena ity tsy maintsy avotana le firenena ary le firenena egalina malagasy sy ny taranaka ao ariana zany mba tsy azahotsiny amin'ireo taranaka izay ho avy zany zay zany no fipetraky ny raharaha inka hoe inona ny afahana mandamina zany rehetrarehetra zany satria tsy maintsy misy zavatra alamina eto misy miteny ihany hoe aiza koa zay malagasy mikorotana eo aiza koa zay malagasy hoe tsy mihavana eo sinsisa tena rehefa tena jerenao dia tsy mitombona ntsony zany hoe fihavanana tena mipetraka araka ny tokony izany fa mifampihinana mihitsy zany zao raha ny tena mariko mifanambaka ve tsy fampihinana ihany ny dikan'izany fa inona ny dikan'izany mifanambaka ary le mifanambaka amin'io dia ilay sarambabem-bahoaka lay 7 isanjato no mifanambaka eny anivon'ny fiarahamonina be dia be ny zavatra isehoany io be dia be io tsy resaka hoe vidin-javatra ihany fa amin'ny fiainana isan'andro dia misy ny tia kely dia tsy maintsy manambaka kely dia tsy maintsy noa ihany nefa ianao zany raha vao hoe manana andraikitra eo amin'ny firenena le hoe manana andraikitra eo amin'ny firenena tsy voatery eo anatin'ny fitondrana ihany fa manana andraikitra eo amin'ny firenena ianao zany any amin'izay toerana misy ianao any anaty fiarahamonina any raha vao manana andraikitra ianao eo amin'ny firenena dia dikan'izay olom-bahoaka ianao zay en public zay fa tsy hoe an'ny vady aman-janakao irery raha vao manana andraikitra amin'ny resaka fiainan'ny firenena miainga any amin'ny fokotany io dia efa tsy an'ny fianakavianao irery tsony ianao fa an'ny vahoaka malagasy iray manontolo raha vao mitondra titre hoe en public dikan'izany manana andraikitra eo amin'ny firenena nambara teo hoe tsy voatery io ianao hoe any amin'ny ministera na reny mantsy no mahazatra tsy voatery any anatin'ny ministera ianao na any amin'ny sapadraraha isan-karazany any miasa mivantana eo anivon'ny fitondrana tsy voatery an'izay fa na any ivelan'izay ary ianao ka le andraikitra ao zany misy idirany amin'ny fampandrosoam-pirenena dia efa en public ianao no dikan'izay zany hoe an'ny rehetrarehetra ianao zany fa tsy hoe an'ny fianakavianao rery na hoe an'ny ankonanao rery ny zavatra misy anefa dia izao rehefa misy zany manana ao an'ny tafitra ao anatin'izay le andraikitra izay dia inona no mitranga le hoe an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy aloha lasa 2e plan na 3e plan mihitsy aty aoriana aty fa le maizy azy le tenany ilay fianakaviany ilay ankonany iny aloha tsy maintsy akarakaraina priorité amin'ny priorité ka zay zany le tsy mety zay fa iza moa ny tsy ho teny fianakaviana iny fianakaviana ankonany iny fa ianao zany raha vao manana an'izay andraikitra zay dia efa ny rehetrarehetra ianao zay any aminao daholo no mitodika ny mason'ny olona dia rehefa tsy tanteraka ao zay fa ampifamadihana ilay izy dia tsy misy zavatra anjara eto
izay no mahatonga ny hoe tsy hitan'le olona tsony anie amin'izao fotoana izao izay sarangotana hitaraina amin'iza hitaraina dia taraina foana dia lasa manao politika ny tatreraka foana efa tafiditra mihitsy any amin'ilay fomba fiainana isan'andro ty resaka tatreraka ty nefa malagasy tompoka tsy tokony hanao tatreraka izany fa tokony manana ny malagasy tsy tokony isy malagasy mantra sy matory eny ambany tonelany zany tsy tokony isy an'izany fa matoa zany misy reny zavatra eny dia misy an'ilay fampitehana amin'le lafiny anankiroa le lafiny anankiray le resaka quantité resaka arena kibon-tany tsy mandeha amin'izay alehany rehefa mesaka hoe areny dia le lafiny anankiray fampitehana eo amin'ny maha-malagasy ny sotoavana ny firaizakina amin'ny fihavanana potikiny dia fahantrana ary ny tena goavana ihany koa dia eo moa le hoe fahantrana amin'ny resaka hoe zavatra sapaitanana fa eo koa le fahantrana ara-tsaina dia fahantrana ara-panahy moa zany dia fa ao anatiny koa zany satria ny olombelona saina vatana fanahy na ny saina mahantra na ny toe-karena mahantra na ny ara-panahy mahantra araka tenentsika hoe manjaka daholo zao asan-demony rehetrarehetra zao dia tena manahirana ny milaza azy fa izay lay iainany malagasy dia izay no ilana zany hoe dinika nasionaly zany tsy misy fanolihana io na hoe arianina ihany fa samy malagasy amin'izao aloha zao ny resaka volana marsa zany zao rapitso taona 2022 inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao aloha aza maika hitsambikina any amin'ny fotoana lavitra fa inona aloha ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary vokatry ny inona nandritra ny teo aloha no mahatonga an'izao fahasaranam-bahoaka tsy hitanohano zao zay zavatra resahana ny amin'izao fotoana zao zay zavatra tenenina rehetra dia misy teny hoe mampikolay ny besinimaro resahana ny resaka lalana io zany zao io ny zareo mpitatitra etsy amin'ny fasan'ny-karana satria mbola tapaka ny iny ty any amin'ny RN7 any dia fa aneo hevitra zany ny reo mpitatitra ireo ohatra fotsiny iny ity ny resaka fahasalamana zay tenenina fahasalamana mampimenimenina tsy araka ny tokony izy ny resaka fampianarana mampimenimenina tsy araka ny tokony izy ny resaka vidim-piainana dia io fa iainana isan'andro mba nytanio kely anie zao ny kilao an'ny kafe vonina kafe le vonina kafe reny mba nytanio ny kilao dia anytanio ny kapoka zay zany mboatra ny devoir antsika kely zay fa zay tsy hiteny eto aloha fa anontanio an'izay mahafantatra tonga dia efa mahafantatra an'izay fa enjakenjana nefa gasy mpisotro kafe sady mpina-tsakay io tena tian'ny malagasy io dia izany no toe-zavatra mitranga noho izany zany dia hoe raha misy amitenany hoe tsisy ilana n'izany hoe anao dinika inona n'izany rehefa hoe izara gateau fotsiny reo sy gateau inona ny zarainy eo gateau inona ny zarainy eo efa ao anatina fahantrana zao fa ny zava-dehibe zany dia hoe fijerena ny solution lay firenena fa ho faty eto daholo raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay tena hoe fijerena ny tena vahaolana no hitondrana n'ilay raharaha raha ohatra zany aravina le izy dia zao tena tsisy clé ozy ny fitenina tsisy fika ozy ny tanora rehefa jerena le zavatra amin'izao amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy mifampidinika ny malagasy zay le hoe malagasy efa tany amin'ny faideroto tany eny efa nitenenana an'izany efa be dehibe no niteny teto fa le izy zany mbola misy akiandriandry tato akiandriandry tary fa le tena hoe fampidiniana amin'ny lalatsaina mazava tena hoe vokatry ny fo fa tsy misy fiatsaram-belatsy zay ny tena tadiavina fa nanahirana koa hoe maheno zany teneno ny vahiny hoe anisan'ny voamarika amin'ny toetra amin'ny malagasy ity resaka miolakolaka ity tsy tonga dia mahitsy fa miolakolaka ary tsy vitany hoe miolakolaka fa fiatsaram-belatsy ny vahiny no miteny an'izany ary ireo vahiny izay mipetraka efa ohatra hoe elaela teto eo amin'ny 2 volana 3 volana eo izy dia efa atao hoe mahazo volotany zay le filazantsika azy dia zay no fanamarihana hoe malagasy raha miteny hoe malagasy za ao anatiny ianao mijery sy meno eo anatiny
isika menakavitra mitondra hoe anarany hoe malagasy zany de voafoaka ao anatin' zany mahamenatra zany a hoe fetsaram-belatsi sisa io zany tena mahazo vahana ka elana am'zany rehetrarehetra zany de isika malagasy aloha no mila fampiresaka ny vahiny ny mpamatsy vola mbola any izy fa isika no tompony ty Madagasikara ty mila mifampiresaka io zany tsy isy resaka hoe menatra na hoe so de hoainina be ao zaiko zao rehefa hoe mifampiresaka aloha de mifampiresaka mety mafimafy ny fitenenanao mety mafy tsy hoe mety fa tsy maintsy ho mafimafy mandeha mifampitsikerana sisisa tsy olany zany fantanjona de le hoe ny amoana amin'ny Madagasikara ao anatin'izao lavaka mangitsokitsoka izao tsy vitantsony le hoe ifaniliketsy ianona manao zao fa le fampiresahana aloha no tena zava-dehibe zany ao anatin'ilay izy ka dika zany tsy hoe ndeha andany fotoana eto foana zay raha hoe miara-manonjy MBS Radio Mada hoe miresaka hoe dinika nasionaly na fionambe pirenena na concertation nationaly tsy hoe lany andro hoe miteny an'izany tsy lany andro mihitsy fa rehefa tena dinianao zany le izy dia any no lalana tena hoe mapety azy fa ty resaka politika natsaingotsaingo sasy politika ny tipitopy ty tsy mandeha am'izay o zany io tsy mandeha mihitsy io fa le fototra retina mbola ao ihany de fampiahiah eto foana zay mantsy lay anisan'ny tena mahazovana koa am'izao fotoana zao lay tsy fifampitokisana hoe raha vao mahita ny anina de fa tany amin'ny 10 taona lasa ny tonga de hitany ao anatiny vao masony eo ao amin'ny sainy eo raha vao mahita ny anina de hoe ohatran'izao zay zany le mila hoe kasena mihitsy zay le mila esorina fa mila mahitsy ny ao anatin'ny fijerena an'ity rahapireneny ity de resaka fampidiniana fampiresahana nandatabatra boribory nandatabatra karekareo na inona dia izay no mapety azy fa ny tena tsy mety indrindrandrindra amin'ny fiainana firenena anankiray efa misy zavatra hoe tsy mandeha am'izay loniny efa misy indice be dabe na taremarika io na zavatra iainana isan'andro tsy mandeha am'izay loniny de ny tena tsy mety zany manoloana an'izay de hoe mbola isisika ihany ny aminy hoe tsy maintsy atao ty satria zao tsy maintsy atao ty nefa eto ananiny eto misy problema be izay miatra any anaty volanin'ny olona any anatin'ny tokantranon'ny olona eto ananiny eto efa hita hoe potika ilay soatoavana potika ilay fahendrena malagasy potika ilay fihavanana potika ilay firaisankina eto ananiny eto misy an'izay de tsy jereny zay fa hoe andao irosy any nefa le zavatra irosona amin'io tena anahirana ny mieritreritra ny omety ho vokany satria lay zavatra iainana isan'andro efa hita izany efa eto kaiky ty faniry razafy manatany miraba amin'ny faniry aloha somary taraikiraiky kely namana faniry satria enjakenjana be ny ambote azy avy any amin'ny baipasy miditra makaty akadimbahoaka aty de miditra aty amin'ny fahasankarana de mivoaka aty anosy zato de tonga aty amin'ny MBS raha iniaksa iny fotsiny zany no resahana enjakenjana izay trajet izay zany ka dia miraba ny faniry tonga eto amin'ny MBS izany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada tsezatseza tsy aritra fotsiny alohany andraisan'ny faniry ny fitenenana dia arabaina manokana sady mankahery anareo malagasy rehetra izay mipetraka sy miasa tsy hoe mipetraka moa zany fa miasa any Ukraine am'izao fotoana zao maro be nareo no tantarany zavatra miseho any ary tsy tonony eto daholo aloha indrindra ireo le mipetraka ty amin'ny faritra atsinana ny Ukraine zany le antsona hoe faritra Donbass misy ny Donetsk sy le toerana anankiray zany tena hoe sisy tany misy any Russie de fa darodaroka misy keo toeratany malagasy ao a Kiev dia misy keo any amin'ny tanàna hafa any Lviv zay zany ka zay malagasy atsika tompoka dia makahery anareo rehetra teratany malagasy any Ukraine ny malagasy tsy vaky volo tsy miara-manonja MBS Radio Mada ihany fa ny malagasy tsy vaky volo satria iray vatsy iray iaina se zavatra mahazo
ny malagasy eto toerana fahantrana sy mifangirifirina dia mba mahazo ihany koa ny teratany malagasy any velany diaspora tsy frantsa ihany fa maneran-tany dia zay zavatra mahazo anareo any ihany koa dia mba mahazo nay aty satria dia izay malagasy atsika dia mampahery zany andreo teratany malagasy any Ukraine amin'izao fotoana izao satria fantatra ny zavatra miseho any. Efa misy mandositra makany Polonina, misy mandositra makany Russia. Fantatra mihitsy zany tena ohatran'le hoe tena hoe fialana amin'ny enjana be. Ny sasany tsy zaka daholo ny entana ao an-trano fa dia ny aina aloha navokana satria ny daroka bomban'ny helikopteran'ny Poutine tsy mandeha ihany dia tsy maintsy avotana aloha zany ny aina fantatry ny eto tanindrazana tsara fa dia ny ataonay moa zany dia nina fa dia hoe mivavaka ho anareo ihany koa ny amina hoe mba amin'ny fiatrehana zany raha mafana izany. Ndao ary fanira zafy manantany. Ya dia miraba Rina, miraba ny teknisiana, ny mpijery sy ny mpiainotsika amin'izao maraina izao mamarana ny volana febroaritsika Rina, dia rahabaina aloha ny rehetra aloha zany fa dia maraparantsika dia hitsidika volana marsa indray zany raha ho an'ny mahazatra antsika ho an'ny calendrier grégorianina zany fa efa natsidika teo ny amin'ny lalana sy ny rehetra dia mazamazana le izy mazana be ny fetrehana n'le embouteillage dia lasa misy fahatarany daholo amin'ny fandaminana amin'ny fotoana sy ny asa atao rehetrarehetra zany ny olana koa moa zany Rina akoatran'ny fahabetsan'ny fiarakodia dia ny lalan-dratsy. Ty lalan-dratsy ty tena mampiteny mona mihitsy ny ary indraindray dia mieritreritra hoe andreny vohatra ve tsika io no mipetraka sa any amina commune rurale zany rehefa mijery ny zava-misy. Itsika Rina nisy fotoana niaraka teny amin'iny faritry 700 hektara iny dia tena kivy tanteraka mihitsy ny amin'ny hoe lalana voana atao tsela akory zay kanefa dia efa lavaka be mihitsy lay mivoaka ety amin'ny Jovena izy iny tsena mibagdada taloha zany hoe raha aviany amin'ny sapana na avy ary akasitary zany ianao tsy le akasina le iny koa misy lavaka be any akasina dia mivoaka ny vato be fa aty am'le misy an'le tetezana manao lavazy iny zany hoe avy any amin'ny lalam-baovao iny zany dia mahazo amin'le lalan'ny 67 moramora iny le mandalo amin'ny mahavavy izy aty ambadika dia mahazo any abona hoasa fa le mahitsy mivoaka any amin'ny Jovena tena lavaka be. Dia tsika raha moa katikata raha nandehanantsika dia tena nisitrika mihitsy ntsika zay tsika vao mivoaka fa raha tomobile kelikely zany indrindrandrindra anatin'ny aviorana dia efa mampamanga nefa iny lalana iny vao natao tsela zay satria nisy ohatra ny fanamboarana n'ilay fantson-drano lehibe sy fantsona lehibe tamin'iny lalana iny dia tsy tafaverina amin'ny loana zany le tanjak'le lalana zany. Ohatran'izany koa ty atao madinika iny efa diso fantatry ny rehetra zany le ty amin'ny Vatomanga zany akoatran'le hoe manodidina rehetrarehetra efa misy fanamboarana ihany ty akaikitsika ety hono zany ny trano 5 zany vao nisy aitrano tsy fankahitana nanodidina aty Rina omaly raha ny vaovao zay efa niparitaka zany dia le lalana zany eto an-drenivohitra tena manahirana be ny any etriny tsy ahitana taratra mihitsy zany ny renivohitry ny firenena sasany dia tena madio misy jiro tsara amin'izay rehetra le ny lalana migodana ny fandripalemana milamina dia eto amintsika zany any amin'izay rehetra lehanao dia lasa miafiafy ianao mandeha zany satria na mandeha tongotra ianao na mandeha moto ianao na mandeha fiarakodia ianao ianao na mandeha fiarakodia fitateram-bahoaka ianao dia ny insécurité zany mamely be ny mpanendaka mpisama hoy isika tamin'ny fotoan'androny zany enjana be ny tanàna ihany koa dia tsy madio araka ny tokony izy zao zany zao tsika ao anatin'le olona sesisesy teto satria betsaka le rotsakorana ho an'ny eto Madagasikara dia tena mahazana be mihitsy lay fako miparitaka Rina any amin'izay rehetra le dia lasa mibandalana ny ria Androndrakely ery tena misy fako mibandalana mihitsy le lalana eny Androndrakely raha vao ty asapana mahazo arivo indray ianao mandeha
de midina mahazo moramora mahazo iny amboitsoa iny de le midina ny androndra kely misy fako mibandalana be alohan'ny ivoanao aty am'le lalana mahitsy be zay mivoaka makaty akadimbahoaka aty am'le dame ty misy an'izay teneniko zay alohaloha aty zany zany tena manahirana le izy ny fofona amin'io tsy fakahitana ny loto eraky ny tanàna tena gravy de ny lalana ratsy ny fiarakodia marobe ny vahoaka mivezivezy tsy resantsika tso de otsika hoe tena farahida be le renivohitra Madagasikara io moa zany raha ohatra ka hoe mpanohatra ny teo Rina Rabe Mananjara de azontsika antoka tsara mihitsy mifaniliana ndraikitra hoe tsy mahay mitatana tsy inona moa zany hoe tsy ampy reo tena traikefa an'ireo mpiara-miasa sisy fa zao tena izy zay ao anaty fitondrana ary olo ny fitondrana no mitatana n'le tanàna Antananarivo de mba manahitra ihany tsika hoe aza de variana am'ilay resaka hoe faninjehana amin'ny mpanohatra tsy anio hevitra eto Antananarivo de manetsina ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo ho parc botanika manetsina ireo hetsika rehetra zay mety miseho eto Antananarivo renivohitra ohatran'izany manko ny zava-misy eto fa tsy manao arak'le zavatra tena andrasa mivoaka sy le zavatra tena andresahana tanatin'ireny fotoana fampelezan-kevitra reny fa tena mahasoa reny tena mandreraka be mandeha am'le tanàna de any zany rehefa misy manao fotoana rina dia voatery mikisaka aty amina périphérique zany satria tsy de tena hoe mahafinaritra le fiainana zany am'le ty andrenivohitra noho zay hoe antony tsy fandripahalemana antony ny resaka lalana izay antony ny resaka hoe tena fikorotana famovozana sy fahabetsahan'ny olona mifamezivezy de betsaka zany ny zavatra simba ao anatin'izany rehetrarehetra zany ataontsika ao anaty fonteny satria mifanarakaraka teo ihany tsika amin'ny rahalahy ina de natahotra mihitsy tsika hoe ahoana ny fandrindrana an'le fotoana kanefa moa zany de mba tafavoaka somatsara ihany tsika zany tamin'iny zay ny amin'iny fa nyresaka ny tany ivelany rina teo betsaka ny vaovao moa zany nandritry ny faran'ny herinandro iny fa anisany mbola mahoraka tena mahoraka resaka zavatra be da be mihitsy tsika rehefa aveo ny zava-misy ao anatin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao satria nisy avava indray ny membre ny gouvernementa ao anatin'izao gouvernementa izao io moa zany de sakeotrany hoe sakafo isan-kerinandro rina raha tsy eo amin'ny gouvernementa de ny amin'ny anteny meram-pirenena de ny anivon'ny présidence ohatrohatran'izay foana zany le zava-misy zany de ny primature voaresaka eny hoeny atsefatsefan'iny foana zany fa tamin'ny faran'ny herinandro teo de mpikambana io anivon'ny gouvernementa indray no nasika fa nasika nakany le mpitondra fanjakana tena variana misy tsika hoe tena tsy mety leo nady tsy mety leo fa filaminana le fitondram-panjakana rehefa avy nivoaka tamina resaka hoe mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernementa avy nivoaka tamina resaka solombavam-boaka avy nivoaka tamina resaka ministra tao anaty gouvernementa ka voatery ny ala misy tamin'ny toerana no ny antony skandala samihafa ho resahantsika mihitsy zany satria le fialany le ministra ao anatin'ny gouvernementa tsy hoe fialana noho ny hevitra tsy mitovy fa fialana noho le hoe skandale noho le hoe tranga mamoetra zay mety nafatarina sy nitoetra tao anatin'ilay fitatana n'ilay ministra zany de mandeha indray ny any amin'ny resaka hoe SG-na ministera mandeha ny any amin'ny resaka direction samihafa de io ndray faran'ny herinandro ndray zany de napiakatra afo indray zany lay membre ny gouvernement de ho resahantsika zay rehefa aveo hoe toetoetra n'le fanjakana amin'ny akapobe mihitsiny zany resahantsika ao anatin'izay fa na izany na zany moa efa nresahanao teo le concertation de overenantsika resahan zay raha tsy misy mifiovana ho avy eo député Géry Randremolaina de anisany fampiresahantsika amin'ny député Géry zany rehetrarehetra zany fa aleo aloha rintsika iresaka kely ny vaovao eo amin'ny setra resam-pirenena satria teo amiray volana teo eo tsika amin'ny rahalahy zay ny resaka foana ny ty Russie sy Ukraine ity de rehefa nresaka an'ity tsika hoa de ozy ny olona sasany zany nisy nandefa hafatra ihany tetỳ amitsika de misy le manao commentaire anatin'le page ny miara-manonja hoe fa de inona ny diran'ny resaka Ukraine sy Russie any fa de ady mivavety kely any fa zay ampandroso amin'ny Madagasikara atao fa nareo de lany andro am'izay resaka de tsy lany andro zany fa tena misy olona am'izay le zava-misy hoe rehefa miaingy ohatrin'io le vaovao eo amin'ny sehotra resam-pirenena de mila manongila tsofina tsara tsika hoe ahoana importer an'ity information ty ahoana ny impact an'ity zavatra mandeha ty
de mila mandinika tsara antsika zany satria izay eto koa de manao fanady adiana ary miezaka mamantatra ny lafiny géopolitika sy ny géostratégique rehetra manoloana ny zavatra iainana eto ambonin'ny tany zany satria ny fiainantsika malagasy ty ny fiaina Madagasikara ty de mifamatotra n'izao tontolo zao satria tsika mbola tsy afaka milokolon-drery no le firenena farahidi ny faramahantra atsika mahafinaritra be ho an'ny sasany maheno an'izany hoe faramahantra fa tena mahasorena sy mampalahelo atsika no miteny an'izany satria zay misy le izy tsy afaka hitentsontsika hoe efa firenena andalam-pandrosoana satria efa very teo amintsika zay hoe pays sous-développé zay tsika zany zao fa tena hoe le plus pauvre de la planète na du monde tsika de zay aloha ny classifien'ny olona tsika de resahana arak'izay le izy ka ho an'le olona zany ary io manko anazarantsika ihany anysain'le malagasy sasany satria misy malagasy mezaka ny manabady ny malagasy mihitsy ny am'le hoe tsisy rarahintsika n'izany politika zany azalany andro an'izany politika zany zay le fanam-pepona fa rehefa tonga fifidianana de atsony reny olo reny mifidy de mifidy fotsiny izy de anefa le fiainan'le firenena miaina amina politika foana isan'andro san'andro le ady saritaka ao anatin'ny gouvernement tamin'ny assemblée nationale amin'ny samy institution ny amin'ny raha-pifidiana sy ny rehetrarehetra misy impact am'le vie sociale n'le vahoaka malagasy misy impact am'le vie économique n'lay vahoaka malagasy de misy impact al izy any amin'ny lafin'le hoe asa sy ny fidiram-bola mihitsy de zao iainantsika zao de aza mety abatribadron'ny olona zany hoe aza miresaka politika zany fa avelao an'ny mpanao politika zany fa tsisy nanakaniny zany fa io izy ho hitanao io noho ny antony ara-politika noho ny zava-misy ara-politika noho ny olona tsy niomana hitondra fanjakana noho ny eky taitairana fotsiny tonga teo amin'ny fanjakana no ny fitiavana an'le fahefana fa tsy fitiavana an'le firenena sy le vahoaka sy le prétendrazana dia menjera aty amin'ny tany le fiainan'le firenena zany de anairana antsika mila manara-maso tsara le fiainan'ny firenentsika rehetra zany de ohatran'izay ihany koa ny fanaraha-maso ny fiainan'ny zava-misy eran'izao tontolo zao zany de io zany ny vaovao am'izao fotoana zao mienjana le tady ary filoha Volodymyr Zelensky filoha ukrainiana zany tamin'ny fanandrianandro teo de tena sepotra mihitsy izy ny teny hoe ny sabotsy sy lahady de tena mazana be lay ady zany satria ny tafika rosiana zany avy aty Belarus taty izy no mitsofoka de manomboka izy zany miodidina an'le tanàna satria ny ataondry zareo zany fahatra de hoe ahoana no afahana satria aty Donbasy aty le nyteneny rina teo misy an'le tena malailay mihitsiny am'le tena hoe nationaliste tena ukrainiana tena tia tanindrazana tena mijoro mihitsy tsy hoe mifaritra sasany tsy misy an'izay fa misy an'izay fa any zany le tena matanjaka be le fijoroam-bahoaka zany miaraka am'ireo mpiarotro isy tany zany fa avy aty am'ilay tsofoany ositsika avy amin'ny Belarosiana izy mitsofoka de anatratra zany any Kiev le tafika Rosiana inona moa niketrikitrareo am'le Kiev de hoe ahoana ny fomba hikapturena zany an'le président ukrainiana zany ho andrareo Rosiana zany de manodidina tsikelikely fa zao mbola vitavita ny Rosiana ihany aloha zany ny manohitra an'le hery tanety mbola mifanahatsahana izy satria ny elakelan-trano sy ny elakelan-dalana sy ny elakelan'ala rehetrarehetra any Ukraine zany dia vao maîtriser le tafika ukrainiana miaraka am'ireo vahoaka zany miaraka am'zany fa ny am'ilay daroka bomba sy ireo fitaovam-piadiana ampiasain'ny Rosiana de somary sahirakirana ihany ukrainiana zany ao anatin'izany fijerenana zany ady zany de ny zava-misy am'izao fotoana izao zany ho an'ny Rosia aloha zany dia maromaro reo sazy zay nampiary ny zareo tandrefana zany na ny volona Europeana ho an'ny Rosia akoatrin'le hoe resaka nabakabaka zany trafika aérien de teo ihany koa ny resaka satria ino moa zany ny dina zany ny abakabaka tsy ivezivezen'ny Rosia zany ary tsy ifandraisana am'zareo Rosiana zany de nanidiny ny abakabaka zany firenena Europeana mazava azy ny Amerikana ao anatin'izay de teo ihany koa zany lay ankivy ara-toe-karena zany sy lay ankivy ara-stratéjika zay mifandray am'ireo orinasa an'ny Rosia zany sy ireo raharaha ara-barotsy Rosia
faly indrindraindrindra riny ny banque centrale ny Rosia zay ety ivelany satria Rosia io de manana banque centrale ety ivelany zany satria io ndray fomba fikajinany io zany a dia ny fanana ny tanjaka raha toekarena dia manana fifamezivezena ara-bola lay firenena anankiray dia manana an'lay ratsa amin'ny banque centrale izy a ety ivelany firenena zany any amina firenena de nakatony zareo daholo rehetrarehetra akoatrany hoe ny diny zareo ihany ko ny vonina Europiana sy ireo firenena zay nanana fifandraisana sy manana ny fametrahana vola eny anivona banky i Vladimir Poutine zany de ny diny zareo a ny gel sy ny avoara zay mombamomba ny Poutine rehetrarehetra ety ivelany zany de sahirana am'izay zany aloha ny Rosiana eo anelanelan'izany adevitra rehetrarehetra izany ary anisany le tena somary kanefa ny fitoerany rambony ihany vonina Europiana de am'le resaka gaz zany izay gaz zay a de tena ny Rosia no mpamatsy voalohany sy mpamokatra voalohany zany eto ambonin'ny tany de nefa zany Rosia zany am'izao fotoana zao zany de mihidy amin'ny faritra Europiana de ny Europiana koa kendaroroka de tsy maintsy hanao négociation na ny Iran nefa Iran de pour an'ny Rosia fatatsika tsara iamadininy ajady zay filoha iraniana taloha fatatsika tsara ny filoha iraniana vaovao fatatsika tsara ny adiny fandrotehan'ny Amerikana tam'le guide iraniana le général Ngezabe no vonoiny Iran tamin'ny androny vonoiny Amerikana tamin'ny androny Donald Trump de saika ny poan'ny ady tataka zao hitantsika zao fa ny emitra moa Iran zany tsy nanafika atao anatin'izay rehetrarehetra de mitady zany na ty Algérie na firenena hafa zany mamatsy gaz zareo Allemagne moa manana gaz betsaka fa tsy mahavita an'le couverture an'lay tsenany vondrona Europiana zany satria ireo moa zany no tena mijaly eo anatin'izany de eo ihany ko zay mety ho fandraisana anjara ny Rosia amina sehatra rehetrarehetra zany hatramin'ny zavatra kely indrindra raha rina zany de mipetahany zareo Vladimir Poutine am'lay hoe andraiky ny ngezabe sy le toerana ngezabe misy amin'ny Vladimir Poutine eo amin'ny tontolon'ny judo eran-tany zany dia nakatony zareo zany rehetrarehetra zany fa zao ny filoha Volodymyr Zelensky filoha Ukrainiana de miteny hoe aucun effet tsy misy akony aty am'le ady atrehanay mihitsiny lay ankivy atao amin'ny Rosia lay mety fanagejana ny arena sy ny sisa ohatrohatran'izany fa ny olana eo am'zareo de hoe mitady mpanampy i Ukraine zany am'izao ady lehibe zay atrehan'izao satria anababo any Ukraine no tena tanjon'ny Rosia zany ary hametraka an'lay sariny ny Rosia eran'izao tontolo zao am'le tanjaka ara-tafika zany sy ny tanjaka ara-toekarena manana axe be da be sy angle be da be zany Rosia ny Rosiana ikalkulena an'izao ady zao de taitataitra ihany aloha zany tamin'ny zomatsika rina ny teny hoe le chanceleny tena tsy tafahetsika satria tsy hitan'izay atao ho an'ny Allemagne zany satria io ny tena akaiky kely any Ukraine ary anisany raha vondrona Europiana de Frantsa sy Allemagne zany no mitondra n'izany vondrona Europiana zany France iny voatery namory an'lay filoha teo aloha François Hollande sy Sarkozy misy Macron satria Macron moa boay kely vo 440 taona sahirana ihany amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra zany amina zavatra ngezabe ohatran'izao de zany ny azy rina consulter ny azy satria misy zavatra midépasser an'le président amin'ny fitantanana an'le firenena de rehefa mamory ministre izy maka ny hevitry ny Assemblée nationale izy de mbola lasa izy nyresaka tam'ilay ancien président dia Hollande sy Sarkozy zany hoe inona ny atao vavaky ny sainy mazava ho azy aloha zany tsy poro any Rosia mihitsy izy ao anatin'izao zavatra atao zao fa ao anatin'le solidarité an'le vondrona Europiana zany fa eo am'ilay décision raisin'ny Frantsa mihitsy satria Frantsa koa de mbe tsara vela tsy zay eo amin'ny fomba fanaovana politika sy ny lafin'ny diplomatie ka manao an'le hoe io rosy tsy rosy io rosy tsy rosy zay la Frantsa zany de nataony zareo aloha hatreto de hoe déployer moyen zany ho an'ny Ukrainiana afahany zany manamafy ny fitaovam-piadina sy manampy ny vondrona Europiana hanidy any Rosia any am'ilay hoe tontolo ara-toekarena zany sy manidy ny abakabaka zany misy impact ihany zany any Rosia satria tonga de ninjera zany lay asandam-bola Rosiana ary manomboka miakatra am'izao fotoana zao le taux d'inflation satria
misy fikorotana ny toekarena any Rosia na de mbola tsingezabe ary zay fa manomboka zany izy am'izao fotoana zao satria rehefa mitsingevaeva le vola zany de le tsisy vola ety ivelantsony miodina fa le vola ao anatiny zany entina mampiaina an'le tontolo ara-toekarena de somary sahirakirana ihany ny Rosiana na de eo ara mokondoa amin'ny Vladimir Poutine zany fa ho an'ny Allemagne ny resantsika teo rina de ny chancelier Olaf Scholz ndray zany am'izao fotoana zao dia nangataka ny hevitry ny parlemanta hoe ahoana no atao anapina any Ukraine sy hoe inona ny position atao par rapport any Russie de fantatra zany fa misy fitaovam-piadina maro be zany no nomeny Allemagne zany ho an'ny Ukraine anti char zay edivana matanjaka be le char Rosiana tena zay le hoe raha ny fitaovam-piaditsika ampiratintsika io isaky ny 9 jona de ataontsika fitaovam-piadina amina carte angambany raha ohatra zava-misy any ivelany anja tena raha mbola fitaovam-piadina le anana le firenena matanjaka reny atsika reny avatara reny tamin'ny Repoblika faharoa manko nakanatry matoderatsiraka an'ireny zany na le mitasy ndretra tokony efa isy fanavaozana maro be aty aorina fa itsika moa zany sady miezaka ihany mitondra an'izay mba ho tsapan'le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany hoe tena mila fitaovana angezabe tsika any aorina any zany de namatsy fitaovana zany zareo Allemagne zany eo ihany koa le hoe teny lehibe ny vondrona Europeana de niteny izy ny am'le vonona pindram-bola any Ukraine ahafahany mividy fitaovam-piadina miarovany tena de any ho any 110 millions d'euros any ho any zany lela voly zany de io moa mahataitra kely any am'le hoe apitrosa de ibapitrosa zany le vahoaka ukrainiana zany fa zao somary mitandrina be am'izay le filoha Volodymyr Zelensky filoha ukrainiana zany amin'ny position rehetra raisina satria tsy mamatsy fitaovana retsy tsy mandray anjara mivatana fa ny famatsim-bola sy famatsiana fitaovana lefa le tena olona mihitsiny zany sy le fitaovana mihitsiny zany ahafahana zany manino moa zany manohitra an'le Rosiana ny tena tadiaviny zareo zany de le izy kosa aloha misy hetsika ty tandrazana satria na vavy antitra io na lahy antitra io na ankizy io de mandray fitaovam-piadina miaro am'le hoe fahaleovantena sy le fijoroany le ukrainiana zany hoe misy firenena ange teto fa neny Poutine manko de hoe ny Ukraine zany de firenena tsy nisy zany fa taorinan'ny ady lehibe faharoa vao miforona le Ukraine zany de nisy moa amin'ny tantara Moscou moa lava be mihitsy ny tantara amin'ny firaisana sovietika kanefa anisan'ny natanjaka taorinan'ny Russie zany le Ukraine zany de zay zava-misy am'izao fotoana zao manaiky resaka lay filoha ukrainiana de rehefa manaiky resaka izy fa ny anazy de ny conditionneny tsy amin'ny Belarus ary tsy any Kremlin zany aloha tsy possible misy fa tonga de voasambotra any fa hoe omeo toerana netatra zay Istanbul na ny Berlin na sahala am'zany zany na ny Pologne io Pologne io zany saky any daholo no mitsoka zany am'izao fotoana zao le mpitsemponena reny eo amin'ny 350 millions na 360 000 zany no mitsoka am'izao fotoana zao de ny atsasaky reo amin'ny Varsovie amin'ny Pologne any daholo misy gasy am'ireo de sasany mikisaka makatia inona moa izy ty Rosia satria misy sisy tany ihany zany ahafahandrareo tsy lozany zay misy pakasitraka an'le Rosiana rehefa matanjaka le mpiaro suisse tany raha misy nandaha baiko riny mpiaro suisse tany any Ukraine zany anafika any Rosia zany raha miditra inona nataony zalahy lasa izy nivadika anakaty am'lay tafika Rosiana tena grave le izy de nilavony zareo ny baiko ny état-major ny Ukraine zany atao anatin'izay fanomezana baiko zay ka io moa efa tadiavin'ny Poutine io hoe nareo maramila mandraisa fanjakana de zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de zay fikorotana zay efa tafiakatra 400 indray ny barilany solika tena memafy be le izy fikorotana vola fikorotana ny toe-karena any Europa am'izao fotoana zao de ty tena raharaha be ty rina satria tamin'ny fananeninandro teo tamin'ny sabotsy alina ny ainga lahady zany de nanao alerta zany satria mahita an'le résistance an'le hery an-tanety koa taraiky be zany satria i Poutine de nieritreritra na ny stratégie russe de nieritreritra hoe ao anatiny 770 ora na 270 ora de efa voaraiky evy ary tratra le filoha kanefa tsy zay zavatra mitsanga fa le résistance mafy be am'izao fotoana zao marina fa betsaka maty fa mahita am'lay fitsabatsabahan'le fanomezam-bola fanomezana fitaovana ataon'lay firenena ivelany am'izay zany aty Kremlin de miteny an'le
tena nanao alerta ny amina force na dissuasion zany izy azay any Russia any reo ina moa zay force de dissuasion zay de reo zany lay heringeeza be mitambatra any Russie zay manana base miparitaka na Russie izy na manodidina ny Russie misy azy fa misy an'le resaka bombardier, misy an'le resaka sous-marin, misy an'reo missile samihafa, misy an'le fitaovam-piadina nucléaire zany de ny alerteny am'izay zany reo hery mitambatra rehetrarehetra misy an'reo mba hiomana de dikan'izay rehefa hiomana de ampiasa an'le fitaovam-piadina mahery vaika zany lay fanjakana rosiana de miorooro any aloha na izany na tsy zany zany le matanjaka ny ivelany any zany satria raha ohatra ka manapoka ny am'ireo fitaovana zay azo lazaina fa goavambe aminatin'le nucléaire, missile, reo lafiny bomba samihafa ry zareo dia misy zavatra izongozona ihany eto ambonin'ny tany zany akoatra ny fahampitehana dia tsy maintsy intervenir zany ny iza moa zany mazava ho azy ny eo anivo ny tafika ny otanina na de tsy tokony hiditra tsara ao anatin'izany raharaha zany satria i Ukraine zay le fototriliona de tsy membre ao anatin'ny otanina zany de ny sôry zany ho an'le ukrainiana am'izao fotoana zao raha tiana ilama le izy ary raha tsy tiana isy faty olona be loatra satria tena miasa saina le filoha Volodymyr Zelensky le filoha ukrainiana dia mitady négociation pour parler izy am'lay Russie am'izao fotoana zao fa ny anazy conditionné ny amina terrain neutral izy normal zany satria dia sao de ho voasambotra izy na ho petahany atao am'lay Rusiana zany eo zany ny zava-misy am'izao fotoana zao rina de misavosavo ritakeo daholo ny rehetrarehetra raha ny any ivelany any misy impact ho aly izy resantsika satria tsy miodina le toekarena le aty Russie zany le aty Europa zany am'izao fotoana zao voadonatra ny pétrole, voadonatra ny miraharam-barotra rehetrarehetra mikorotana zany le resaka tontolo ara-toekarena de mikorotana manaraka am'izay ihany koa ny tontolo ara-bola satria betsaka ny fivezivezena ara-bola zay miainga avy aty Russie mifandray makany amin'ny vondrona Europeana itsika nefa fatatsika fa miankin-doha am'ireo tsika zany dia misy lafin-javatra maro zany amin'ny fomba famoaham-bola sy ny fivezivezena ara-bola zany voaray zay fa amina zavatra ohatran' zao koa misy adevitra manahirana be mihitsy rena adevitra nouvel ordre mondial atsika moa tsy te resaka an'izany fa adevitra mandreraka be zany resaka zany ny adevitra mahakasika ny amin'ny hoe raha mi-intervenir ny Amerikana de ahoana amin'ny position Chine satria ny Chine dia akaiky fo amin'ny Rusiana raha ohatra ka mi-intervenir indray ny sinoa de ahoana Japon pour en Ukraine de misy géopolitika gitraka be mihitsy zany am'izao fotoana zao de zay mahatsara an'le hoe marina fanositsika fa inona ny tena tadiavintsika tsy miteny aloha mangina aloha ho an'ny firenena sy ny fitondram-panjakana malagasy fa aza mitsabatsabaka fa atsabaka le inona le ancien ambassadeur ny Allemagne le teto hoe miray fo Madagasikara amin'inona de ny rarinay de mba hitovy feo sy ny sisy tena mipetra tsara aleo tena mipetraka amin'ny toerana misy atsika fa Komora raha tsy voarefitsika manahirana atsika nosy Maurice ara manahirana atsika zao zany zao mivoaka tsy fakahitana ny volamena ny daly manao ny ataony tsy manana fitaovam-piadina tsika ahafahana miady amin'ireny rehetrarehetra eny amina olana fandrimpahalemana anatiny ka aza mise positionné mihitsy amina resaka Ukraine sy Russie fa tena mipetra tsara fotsiny aloha zany satria lasa misy anto-javatra mahavoakasika be da be le izy amina tontolo ara-toekarena zany sy ny tontolo fifandraisana fatatsika tsara makony fa manomboka mandeha mizaha mitady tongotra aty amina firenena afrikana ny Rusiana de io koa anisany ady ngezabe nge manahirana an'le occidentaux am'le Rusiana satria zay firenena rehetrarehetra mibako avy ny frantsay sy ny anglisy sy ny portugais sy ny rehetrarehetra zany tezitra hatramin'ireo dia manomboka zany mitodika makatia zareo Rusiana de hitatsika tsara mipoka ny fanokana-panjakana tamin'ny Mali de hoe Russie mety aminay mipoka ny zava-misy tamin'ny Burkina Faso de hoe manomboka mety aminay Russie fa zay hiala ny frantsay de zany lafin-javatra rehetrarehetra zany resahantsika ohatran'izay le izy tsy maintsy hitandremana mafy mihitsy sur le plan diplomatique mba tsy hiteniteny foana zany satria raha vao miteny eo fitondram-panjakana de miangaze ny vahoaka malagasy ny zavatra resahany zany noho izany tsy afaka ny teny zavatra tena tsy mitombona mihitsy ny fitondram-panjakana malagasy eo
efa nanao ireo raha tamin'le resaka ho an'ny Guaido mpanongam-panjakana tany Venezuela tary niady tamin'ny Nicolas Maduro de taitaitra tamin'iny bandikely 5 taona le nanongam-panjakana lay nampirisia ny Amerikana iady amin'ny Nicolas Maduro rehefa avy ny Hugo Chavez tamin'ny fomba hafahafa de iny de lasa nanoratra le fitondram-panjakana tamin'ny 2019 zay de manohana noany Guaido de any ianao de tsy hainao akory ny dikan'izany amin'ny lafiny ara-diplomatika tsy hainao akory ny fifandraisan'ny Venezuela sy Madagasikara tsy fantatrao hoe ino io raha io de inona ny namprisika anao hanao an'izany engagement fanambaran'izany satria ve le bandy boay kely ohatraohatranao tamin'ny fotoanandro nanana fahasahina ohatra mitondra tolona de mieritreritra hoe ohatran'iny koa fa andao posena lisy fa à 35 ans le bandy sa fa io mbola mipetraka foana amin'ny fanjakana any Venezuela nanao teo daholo ngeny rehetrarehetra atramina procureur atramina mpitsara ngeza be maromaro nitambatra tao nanongana an'le Maduro atramina teo anivon'ny antenimera-pirenena atramin'ny teo anivon'ireo azo lazaintsika zany fa tena milliardaire mitazona ny fahefanara pétrole tamin'ny Venezuela satria matanjaka izy amin'izay de lasa misy trangan-javatra ohatran'ireny ahafahan'ny olona mitaratra anao hoe ahoana koa zany fanambarana manongana mpanongam-panjakana zany taitra ny olona hoe otry zany ve mba fomba fijery ara-diplomatika n'le firenena anankiray de zay ny tenentsika hoe amina zavatra ohatran'izao aza taitairin'ny olona marina fa betsaka ny zavatra ilaintsika volony resam-pirenena fa mila mitandrina tsara ny fitondram-panjakana satria miangazeny firenena malagasy sy ny voaka malagasy ny fanambarana fanohanana eo donc mety zany dia manao fahanginana tsara ara-diplomatika mba hipetrahany tongotra ho an'ny aoriana zany satria Madagasikara sy Russie zany nanana fifandraisana tsara be Madagasikara tamin'ny Ukraine zany satria betsaka eto mba resantsika rina betsaka nge no mpianatra malagasy tamin'ny andro firaisana sovietika no bourse nianatra tany ary mipetraka tao Kiev tsarotsika tsara mihitsiny zany betsaka tena betsaka mihitsy ny zanaka malagasy ary izy ireo ara de manana fikambanana andreo mpianatra malagasy nianatra tany firaisana sovietika taloha de rehefa hoe nianatra tao firaisana sovietika zany de hoe nisy mipetraka tany Russie nisy mipetraka tany Kiev nisy mipetraka tao Moscou mazava ho azy moa zany Russie Moscou zany resako am'izay misy mipetraka tany Kiev nisy nandeha tao ino ty toerana anankiray Estonie izy maromaro zany le tao anatin'le tanàna arakaraka lay filera tamin'izany fa nitambarandreo de hoe nianatra tamin'ny firaisana sovietika de tao Kiev betsaka sy tamin'ny Moscou de dikan'izay zany lay fifandraisana teo Madagasikara tamin'ny andro sosialista taloha sy le fionana teo a Madagasikara tamin'ireo mpianatra samy hafa reo dia midika zava-dehibe ary mahafantatra tsara any Madagasikara ny Ukrainiana mahafantatra tsara Madagasikara ny Rosiana de zany lafin-javatra rehetra zany ary zany mbola misy fifamatolony amin'ny lafiny ara-baritra fifandrarana fa mezivezy eto Madagasikara de tsy maintsy hitandremana tsara zany tsy aza atao manangana fahavalo ary maka ny andanina ny akilana raha fitondram-panjakana ny resahantsika satria le herintsika kely itsika mbola miankin-doha amin'ny fiainan'ny any ivelany zavatra rehetra ataotsika rehetra eto Madagasikara ka raha ohatra tsika ka aka position zay mifanahatsahana am'izao situation resahantsika zao de tsika tena sasahirantsika satria ny impacta économique an'izany tena fidina lafo arina arabe mananjara ya mbola hijanona kely am'izay resaka izay antsika namana faniry satria tsy azo modina tsy hita lay raharaha ary anjarantsika tahaka ny amin'ny hoe fandarana miara-manonja MBS radio Mada tahaka ny tony hoe aina manjery tony no manazava amin'ny olona ny zavatra tokony ho fantany satria de tsoriny tena maro amintsika tsy mahafantatra nyty resaka hoe Russie Ukraine ino zany any ampiandrasan'omby any any amin'ny fijerena tambary any de hoe inona ndray zany resahanao zany fa nga zany pisy fiatraikany aty amin'ny fiainana isan-tokantrano aty Madagasikara de tonga de hitsina ny resaka misy mihitsy tena misy ary zay le hoe ny fahaizana mitantana ny firenena dia ny fahaizanao zany tena hoe mijery lavitra fa tsy hoe
ny eo apotomoty eo ihany zany io efa misy trangan-javatra io ka raha tena hoe mahay mitantana zany ny mpitondra ao anatina firenena anankiray de efa mijery lavitra izy hoe ahoana no atao mba ahafahan'ilay vahoaka malagasy mba miatrika zay tokony atrehana fa ny olona ny eto amintsika de hoe ny zavatra iainany eto ara am'izao efa tena manepitra antsika menakavy tsisy fandripahalemana sakafo lafo ny vidim-piainana lafo ny fotodrafitrasa simba ny mbola manarina batsiray vokatry batsiray sy ry ana sy ry emina ty zany no iainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao de tia indray misy zavatra manahirana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raisiko kely tenin'ny faniry teo amafisina fotsiny ny amin'ny hoe manahoana moa zany ny position any Madagasikara manoloana ny resaka Ukraine, Russie, États-Unis, Europa andrefan'io manahoana ny position atsika de io moa zany atao hoe faneho-kevitra no atao satria Madagasikara ilaizany rehetrarehetra faneho-kevitra raha ny toetra raha amin'izao fotoan'izao zany de mety amin'ny Madagasikara araka ny tenenina teo mangina aloha tsy miresaka be an'io raha miresaka hoe firenena fa raha hoe tsy maintsy hiteny ihany raha hoe tsy maintsy hiteny dia mendrika indrindra de miantso fitoniana hoe alao ilamina fa tsy isika aty amin'ny firenena plus pauvre aty tena hoe mantra tena faran'izay mantra hoe ndeha aka position hatrazao tsy zay le izy fa ny tena mety amin'ny Madagasikara de mangina aloha manoloana an'io amin'ny resaka firenena io satria tafiditra ao ny resaka diplomasia na rehefa tsy maintsy hiteny ihany de miantso fitoniana mino zay fa mety tsy fanalavitra am'izay angamba ny eritreritry ny ao amin'ny fitondranao be de be ny conseiller ao sy ny sisa fa amin'ny zavatra tahaka ny tony tompoka de zavatra saripady ny toe-zavatra tahaka ny tony ary tony tena ilana n'ilay hoe tena fahaizana ny resaka diplomasia tsy resaka hoe fietsaram-belatsia tsy zay fa tena resaka hoe inona no mampety ny fireneko zay ny tena hoe mampitarika anao zany inona mampety ny fireneko saripady mantsy io satria maninona ohatra tenenina amintsika ohatra fotsiny na i États-Unis zay mpitarika ny atao amin'ny tandrefanato États-Unis miaraka amin'ny Europa andrefana zay le clan anankiray na i Russie ato amin'ny clan anankiray ato dia samy manana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Madagasikara ny teny faniry teo hoe efa ela be ny fifamatorana teo amin'ny zany hoe Madagasikara sy Russie zany raha hatrany amin'ny firaisana sovietika marina zany de ny teneniny teo hoe be de be mpianatra nianatra tany Kiev nianatra tany Moscou sy ny sisa teo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zao reo zoky maromaro reo betsaka ny nianatra tany tatsinanana zany fa azadonoina koa fa be de be malagasy mianatra any amin'ny université any États-Unis tompoko any amin'izany université any Harvard zany ny any Grande-Bretagne ny any amin'izany université any Oxford zany misy fifandraisana be de be Madagasikara manana fifandraisana amin'ny vondrona Europeanina Madagasikara manana fifandraisana amin'ny États-Unis raha somary emitritsika zany fanondranana entana tany États-Unis zany anie tamin'ny fotoana zay nitarihan'ny na président république ny président Marc Ravalomanana zany teto Madagasikara de itsika lay afaka nanondrana entana tsy mandoa inona fa tonga de miondrana makany États-Unis fa rehefa tonga ny 2009 de nikatsana ny Amerikanina le izay resaka fanondranana entana makany États-Unis izay zany hoe na États-Unis miaraka amin'ny Europa andrefana na i Russie dia misy fifandraisana amin'ny Madagasikara avokoa zay zany zava-misy aloha na ahoana tenentsika de mbola eo zany zao tsika misy fifandraisana tamin'ny Rosiana fa resaka Europa zao hoe vondrona Europeanina fa inona moa zany zao le resaka lavabe teo le resaka hoe ahoana ny raha miasa indray sy ny sisa ny aty amin'ny resaka Banque mondiale sy ny sisa ty ny fifandraisana amin'ny Amerikanina de eo ny fifandraisana amin'ny Rosiana ka tsika zany zao eo an'elanelany sady tsika firenena bitika kely ary ananina ry
de mila fahaizana tsara zay zavatra zay tsy hoe miara-manonja akory ny ndeha hampianatra eto miara-manonja IBS raha teo mada ndeha hampianatra eto fa amin'ny maha hoe mpanao famakafakana kosa amin'ny mahampanao gazetiny tena zay tsy maintsy manaraka ny zava-misy dia everina fa mila fatatsika izany rehetrarehetra izany izay le izy amin'ny sehatra anankiray indray amin'ny hitondratsika azy dia fanontaniana anankiray lehibe no mipetraka hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny zera-bomba ve no amahana vahaolana tahaka an'izay ny rosiana man zao io manjera bomba sy hoe nenena manao hoe miditra any Ukraine io tsy maintsy amin'ny alalan'izany ve no amahana ny olana tahaka antony de hoy isika eto amin'ny teny angamba ao arindrinao na any arina any mety amin'ny malagasy indray no amin'ny lesona malagasy dia mivoy an'izany hoe dinika nasionaly fampiresahana ambony latabatra fa tsy mety ny mifampiasa hery satria rehefa misy zera-bomba tsy maintsy misy faty olona hoe araka ny teny président Marc Ravalomanana hoe tsy misy mahavidy ain'olona anankiray fa na Ukrainiana maty eo na Rosiana maty eo na miaramila ny antso maty efa misy maty amin'izao fotoana dia efa ain'olona zay tompoko dia zay ilay fanamarihana tsy maintsy apetraka zany tsy maintsy amin'ny alalan'ny fampiasana hery ve fantatra nefa samy manana ny heriny samy manana ny tafika ny samy manana ny fitaovam-piadiany amin'ity raha ty fa tsy maintsy amin'ny alalan'izay ve no amahana ny zavatra zany fa rehefa tena diniana le izy na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany de misy resaka fitiavan-tena ao misy resaka ampo ao zay no fahitana an'ilay izy dia miresaka ianao amin'ny Rosiana de ka io anie zao de mitondra zay fanazavany any izy miresaka ianao amin'ny tandrefana miaraka amin'ny Amerikana de mitondra ny fanazavany koa izy fa ny zavatra anankiray lehibe de izao eo amin'ny fanapahan-kevitra ilay mpitarika eo amin'ilay fanapahan-kevitra ny mpitarika Rusia zany zao misy mpitarika izy de Vladimir Poutine ny ato amin'ny tandrefana zany zao i Joe Biden ny tena mandrangaranga ao ato amin'ny Amerikana de eo amin'le fanapahan-kevitra zany rehefa mahampitarika izay eo no tena zava-dehibe Biden zany sy ny tandrefana miaraka amin'ny ato de hoe tonga de kendao ny any amin'ny resaka banky teto moa tsika ny resaka hoe Swift amin'ny resaka de hoe kendaina amin'ny resaka rabola sy ny sisa de ny Rosiana koa ato mandrangaranga zay koa mafy be fa tsy rahanay sy ny sisa ny tiano tenenina amin'izay de ny hoe eo no mipetraka ny tena ndraikitra le hoe leader eo amin'ny fitantanana raha resaka firenena zany hoe ny fanapahan-kevitra hoentin'ny mpitantana anankiray eo mantsy namana faniry ny tiana tongavana io zany le resaka problema ny Rusia sy Ukraine io izy io fa ny tiana tongavana de hoe ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitantana amin'ny firenena anankiray dia fanapahan-kevitra izay anaraka an'iny sy ny fiatraikan'iny lay vahoaka izay hoentiny inona ny tiana tenenina raha nanapa-kevitra zao Joe Biden hoe kendao ny any amin'ny banky zao fanapahan-kevitra raha toe-karena de izay fanapahan-kevitra zay tsy maintsy efa noeritreretiny tsara ary oeritreretiny hoe inona no mety fiatraikan'io satria mantsy rehefa tsy voadinika tsara le fanapahan-kevitra de manao an'le domberiny io ka sao de anao ohatrany tamin'ny andro tany aloha andron'ny Jimmy Carter angamba filohan'ny Amerikana tamin'izay nanao ankivy tamin'ny resaka hoe sakafo an'ny sovietika tamin'izany fotoana zany de lasa tezitra tamin'le mpitondra tao Amerikana mpamokatra tany États-Unis zany de rehefa nandeha fifidianana tonga de Reagan ny lany misy tena hoe fahaizana sy fandanjalanjana zany rehefa manapa-kevitra ny filoha anankiray amin'ny firenena anankiray na ny mpitantana anankiray amin'ny firenena anankiray ohatr'izay koa Poutine nanapa-kevitra Poutine hoe andeha tonga de oriatany ity zavatra ity fa mafy be sy ohatran'izany fa zay fanapahan-kevitra Poutine zay tompoko dia satria izy ny leader izy zany ny lehibe izy ny mpitantana dia efa nandinika tsara izy aloha hoe zao fa efa noeritreretiny koa inona mety ho vokatra io eo amin'ny fireneny aloha sy eo amin'ny vahoakany
sy eo amin'ny resaka maneran-tany fa io a tsy vitany hoe na ho an'ny amerikana miaraka amin'ny eropa-ndrefana na ho an'ny Poutine tia Russie io tsy vitany resaka mokondoha io hoe zahako ny tena zao na zany ohatran'izao fa rehefa jerenao zany ara-toekarena indray de mifamatotra foana ny tontolon'ny toekarena eto ambonin'ny tany ohatrany hoe tena istôzy eo mihitsy zany ataoko zany mifamatotra ny tontolo toekarena eto ambonin'ny tany tompoko fa tsy misy na firenena anankiray aza mahavita tena eny fa na de Chine io ara eny fa de iza koa matanjaka eto Russie, États-Unis fa maninona moa Russie no mitadiny ditanany aty Afrika fa maninona moa ny Sinoa no makaty Afrika fa maninona moa ny Amerikanina no makaty Afrika sy manaparitaka ny heriny any amin'ny faritry Pasifika maninona moa ny Frantsay no mitazona andreo alieny zany taty Afrika hatramin'izao satria tsy mahavelo tena na États-Unis na Chine na Russie na Frantsa na Grande-Bretagne iza koa firenena ngezabe eto ambonin'ny tany na Brezila na iza tsy misy mahavelo teny eto raha miresaka toekarena indrindra moa fa i Madagasikara iveriny eto zany mialohan'ny idiran'ny député Jerry Randrimolaina miaraka amin'ny namana Vaniry mitiana ho tenenina zany de ny hoe raha raisitsika zany Madagasikara dia raha io ny fandehan-draharaha tsy misy an'izany mahavita teny zany eo amin'ny lafin'ny fitantanana firenena tsy misy an'izany raha ny situation amin'izao eto amintsika hoe avitako rery io na vitan'ny TGV rery io na vitan'ny IRKC miaraka amin'ny pomba ny fitondrana rery ny raharaha amin'izao fotoan'izao satria efa tena sahirana ny malagasy tsy atsifiteny zany zay ary matoa zany ary io zao hita mihitsy hoe ny TIM sy ny RMDM de naneo mihitsy fanetretena mihitsy ary zava-dehibe zay fanetretena satria manina miantso ny dinika nasionaly izy concertation nationale izy fanetretena ary izy tsy hoe ny TIM sy inty sy ny RMDM rery no ao fa hoe andao ranga sika malagasy ranga andao iona andao ifampiresaka fa tena raharaha be ty zavatra ty any zany lay fipetraka lay raharaha ankehitriny ny tiana mafisina zany de ny hoe ny fahatsapana fa tsy misy mahavita teny zany ny eo amin'ny sehatra raisam-pirenena raha tsy mahavita tena maika fa isika ka tsika mantsy ny mpitatana ny firenena teto amintsika amin'ny teny hoe raha mbola reo mpamatsy vola mahazatry reo ihany no arahana de na 10 taona ary tsika de tsy ho afaka am'ireo de hoe maninona zany le tena hoe mila tsy haiko aloha fa de zay hoe efa teny efa tenen'ny sasany tany iny de anazy any fa zao ny tiana tenena hoe ny fanapahan-kevitra zay raisan'ny leader na mpitatana dia misy fiatraikany ato amin'ilay vahoaka izay tarihana na Amerikanina manapa-kevitra na ny Rosianina manapa-kevitra i Poutine io fa nanapa-kevitra tamin'io ataony io de ny vahoaka Rosianina mizaka an'izay vokany eo tsika raha zao te izaka satria maninona tsika izay no somary adiny kely satria misy le manontany hoe inona ny idirana zany aty Madagasikara io volariaritsika io fa hoarina amin'inona moa izy io tsy hoarina amin'ny euro hoarina amin'ny dollara tsy hoarina amin'ny dollara amerikanina misy dollara maromaro misy hoe dollara kanadianina dollara hoe dollara amerikanina tsy hoarina amin'izany ary io pétrole zay ampiasaitsika io fa nga io tsy vidina tonga de direkta hoe pétrole lefa madio ane no viditsika fa talohatsika tamin'ny le brut raffinetsika fa talohatsika nanana an'ilay raffinerie tao masina sao de adinitsika tamin'ny andron'ny Dideratsiraka fa zao moa zany le raffinerie tsy haiko tsy isy tsony sa ahoana tsy fahatsony zay fandeha ao izao aloha fa antsika aloha zany hatreto de hoe mividy le hoe tena efa le voadio fa hafa indray le resaka brut ka io zany de miteraka fikorontanana ny toekarena maneran-tany zany aizany io zape amin'ny Madagasikara hiatrika an'izay aizany io zape atsika hiatrika an'io zavatra agoavana be io zany zay zany no mahatonga an'le hoe aleo aloha alamina ny eto amintsika aleo aloha alamina ny eto amintsika men'Andriamanitra ny cyclone io ndray fa mikorotana ny sehatretresa-pirenena etotsika miodikodina eto dikan'izay zany efa ataon'Andriamanitra mihitsy hoe ity misy an'izao fanerena amin'ny malagasy ifampiresaka io zay ny fahitana azy fanerena amin'ny malagasy ifampiresaka na
ny loza voajanahary mitranga eto Madagasikara na ny zavatra mitranga any Russia sy any Ukraine sy io fanondranana eo amin'ny ny Amerikana sy ny tandrefana fanandrana amin'ny Russia de Ukraine moa zany eo anelanelany eo zavatra oatra ny tony tompoko de hoe inona ny lesona asoahana zay ihany fa ianao aiza moa ny idirantsika am'izay resaka any ananina any fa ny fihetsikatsika tsy maintsy tandremana tsara manoloana ny toe-javatra tahaka antony zany ka dia io moa zany ambava homana apo mieritreritra afahany loloavina tapony loha ihany koa de ny resaka fitiava-tanorazana ny Ukrainianina miteny hoe tiany ny tanorazana i Rosia miteny hoe esor Poutine hoe tiany ny tanorazana ny anarany ara moa hoe Poutine de misy mandray atero leny de ho potehany ihany zany vahiny fanapaha-keviny iny de ny Amerikana koa to mandrangaranga de hitantsika amin'izay zany ilay raharaha fa raha ny eto Madagasikara tompoko tandremo tsara fa io resaka frena taxi be dimanjato efa tena enjana ho an'ny isan'ny tokantrano fa zany hoe io lolo izy dia iainana zany ilay raharaha io moa zany hoe hoavy ny téléphérique ohatrinona ny frais za tsy tenen zany tsony tsy teneniny tsony fa de anjarantsika no mandinika azy fa io ny frena dimanjato aloha io ny aina fa be de be mandeha tongotra tsy mahazaka an'io ka dia eo zany zay otoy fa ny tiano tenena de hoe arao foana ny fivoaran'ny raharaha de fakafakao tsara izay eto tsy afaka ny anery mihitsy hoe miara-manonjy MBS raha de madady de hoe manery zay tsy manery tsy manery fa ny ataonay fotsiny de manazava ny zava-misy ary mitondra vahaolana misy miteny mantsy hoe nareo manakina foana laingy zany laingy ohatra zany zao ty resaka hoe Russia sy Ukraine ty de zay zao miteny eto hoe mety amintsika de mangina aza mitsabatsabaka amin'io amin'ny resaka diplomasia na rehefa tsy maintsy teny dia miantso fitoniana zay ny fahendrena tsara indrindra ndahoarina manafaniry misaotra Marina l'estimako zany zao le nresahanao teo le firenena samihafa io jeu d'alliance io de ny jeu d'alliance par rapport ny intérêt an'le firenena anankiray de zay tsy maintsy hitandremantsika tsara zany ka itsika tsy hitovy lahatra andry Polonina itsika tsy lahatra amry ataontsika hoe Belzika na sahala am'zany satria reny efa ngeza be ny toekareny fa mipetra tsara kely fotsiny tsika zany de mandiny tsara fa zay ny tsika satria tsika ngena hiatrika fifidianana raha de mila mivola mpamatsy voly tsy mahavita fifidianana maleo teny tsika raha tsy hoe fifidianana kely tsotsotra angamy satria io raha resaka fifidianana ny resantsika de tsy mitovy ny koan'ny élection raha manao référendum tsika tsy mitovy amin'ny élection communale raha manao élection communale tsika tsy mitovy an'zany ny koan'ny élection législative ary mety tsy hitovy an'zany ny koan'ny élection sénatoriale indrindrandrindra moa élection présidentielle zany de arakaraka ny karazana fifidianana ho tanterahantsika ny tsy mampitovy ny vola zay lanina am'ireny de io le ilayntsika n'le vola mpamatsy vola iraisam-pirenena eto zany mba ahitsikely ny fomba fijeritsika le hoe mitrose sisisy fireneny lehibe ary mitsosa maika fa i Madagasikara de efa nisy fotoana nazavaintsika tsara teto mihitsy hoe inona moa natao hoe mitrosa ny olona raha mitrosa efa miainga ny tontolo ara-toekarena fa nitrosa tena mandeha am'izao fotoana zao io amin'ny setra isam-pirenena de trosana fitaovam-piadiana sy resaka fahasalamana amina projet ngeza be eto ambonin'ny tany zany fa tsy resaka hoe hitrosa izy satria anamboatra lalana etsy tsy hoe hitrosa izy satria tsy mihinan-kanina le vahoaka ao aminy tsy hoe hitrosa izy dia andeha izy fa hividy fanafody tsy de tena ohatrohatr'izay na hoe hitrosa izy fa te-ambolo mangazo na te-ambolo katsaka na te-hanao vovo-katsaka ianao na hitrosa eo ary ianao sahirana ianao mandritra ny firy-taona eto foana hitrosa miaraka amin'ny volony raisam-pirenena fa ny aza raha mitrosa efa tsy any am'le problème atsika hoe vovo-katsaka tsy any am'le riz cantonais tsy any am'le resaka akoho tsy any am'le resaka hoe paky vaksina vatsitsinjo tsy any amina resaka ohatr' zany ny problème fa ny azy de hoe trosana fitaovam-piadiana de io hitantsika io zany zao ambony be zay fomba fijery zay ho an'ny firenena zany tsy hitovy satria makina re misy miteny hoe ny Amerikanina koa ny ka mitrosa ny Sinoa koa ny ka mitrosa fa mitrosa amin'ny lafiny efa amsehatra ambony be de zao zany raha ohatra zany zao miainga mafimafy elaela ty ady ty tsy any Rosia ihany nge misy ady sy Ukraine
fa misy koa aty Afghanistan mbola mandeha, misy aty Pakistan mbola mandeha amin'ny resaka Taliban, mbola mandeha ny aty Palestine sy Israel aty moramora, ny any Liban mbola mandeha, ny any ahitra Khartoum zany moa zany ny aty Soudan aty mbola misy ady mandeha aty. Maro be mbola ady mandeha, de rehefa dinian'izao zany satria ny tena mpanao fitaovam-piadiana nge de ny Rosiana, de ny Alemana, de ny Amerikana, de ny Sinoa, de zao andeha be indray zany zao ny indostria ny fitaovam-piadiana, satria betsaka ny fitaovam-piadiana potika, betsaka ny fitaovam-piadiana tadiavina rehefa mampiseho tanjaka erak'izao tontolo zao ny rehetrarehetra sy ny tanjaka eo am'izay hoe fakana ny fahefam-panjakana zay. De dikan'izay zany le vola lasa tany am'sehatry ny fahasalamana io rehefa mipoaka ny ady Europe, mipoaka ny ady aty Amerika atsimo aty, de mandeha le indostria ny fitaovam-piadiana, de matanjaka ny firenena matanjaka moa zany koa misy politika be da be koa zany ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa hitantsika eo amin'ny fivoarana fa miresaka am'zany tsika mba hahatonga saina tsara tsika. Io zao tsika hoe miakatra aty amin'ny $500 aty zany baril amin'ny pétrole. Tsy mbola mi-appliquer ve tsika am'izao fotoana zao zany io vidin'ny fiakarana io, fa mbola any am'le 20 sa le 70 sa le $60 mbola vidin'ny pétrole eto amintsika. Ka raha ohatra ka mitoy io ady io miamafy tafiakatra $20 io 120 150 ay fa tafiakatra ambony be baril amin'ny pétrole. Afaka 3 volana ny tenen'ny rina teo zany $150, dikan'izay zay koron'izay ahoana ny vérité de prix eto Madagasikara zany. Anatratra an'izay ve tsika nefa ny vidiny mbola ivarotantsika azy io amin'ny $60 $70 ny vidanana azy, mbola izay le réserve 15 jours 20 jours eto amintsika, afaka 2 volana 2 volana 3 volana iakatra $150 vokatra io ady io. De raha fantatsika fa raha miakatra ny vidin'ny pétrole eto Madagasikara de mandeha koa ny resaka transport, de miakatra ny vidy mpiainana amin'ny PPN, de miakatra daholo zao rehetrarehetra zao. De ahoana le anticipation le fitondram-panjakana? Mbola anao subvention foana ve? Ka anao subvention jirama, anao subvention aty am'lay maro zany lay vidiny zay apetraky ny ety amin'ny station sy apetraky ny compagnie pétrolière ve? Mbola de hevitra manahirana be zany raha resaka toekarena ny resahantsika zany. De mila mailo ny rehetra manoloana an'izany rehetrarehetra zany. Iraritsika de hoe ifaranany io ady io. Ahita négociation tsara, andeha pour parler eo amin'ny Russie sy Ukraine. De mba stable l'économie, fa raha efa tena sepotra zao tsika, miampisepotra fa sepotra tena tsy fantatra, tsy manana resaka oxygène tsony ivoatsika de ho sahirantsika zany satria itsika ao mbola midépendre ny économie mondiale ny économie atsika zany. Zay fandehaniny amin'ny akapobeny fa efa eto akaiky eto député Géry Randriambolaina zay fantatsika tsara fa Solombaboaka voafidy tetsy amin'ny distrikana Faradrano ary anisany zay manana zay faneho-kevitra eny anivo ny fiarahamonina zay satria izy moa de mpivezivezy era Madagasikara, de mino tsika fa resaka zavatra maromaro miaraka amin'ny député Géry tsika fa eto aloha zany de miaraba tafaradalina indray tsika député Géry Randriambolaina. Miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka izao fandarana miara-manonjo zao na ny any ivelany any na ny eto Madagasikara ihany koa, indrindra isika vahoaka Navaradrano ray manontolo zay iara-paka manokana satria zay no angatanareo amiko foana hoe mba ataovy kokoa zay betebete rehefa manao fandarana miara-manonjo koa de miaraba manokana ny vahoaka Navaradrano ny tenako. Miaraba ny député Géry Randriambolaina ihany koa zany sy mivoaka Navaradrano de manao kokoa am'ireo rehetrarehetra satria misy ihany koa zany mitsidika ao anatin'ny pejitsika eo député Géry Brest, Montpellier, Orléans, maro be ny any ampitan-dranomasina any Maurice sisa anareny eo de manao kokoa aminareo zany izay tsy voatonona angamba tsy be zay hatramin'ny Grenoble any. Fa ny vaovao aloha zany satria ny resaka pétrole tsika de $200 zany ny baril zany raha ho an'ny vidin'ny baril amin'ny androany ny resaka dollara ary €5.70 izy zany ny baril zany raha ohatra eo amin'ny vidiny euro zany miakatra be zany zay ny somary tsy maintsy mahaliana antsika amin'ny fizotran'io ady io satria tena enjera ny tontolo ara-toekarena nefa nazeran'le Covid-19 tsika de mbola azeran'le zavatra ohatran'izao indray de firenena mahantra kely oatra antsika zao etrany tsy manam-pedy mihitsy ny député Géry rehefa ny resaka Varadrano ianao teo ny
vahoaka navaradrano sisa de mino fa mba mety manana vaovao ihany ianao mikasika ny distrika navaradrano député Jerry Anomboantsika azy. Ya marina tokoa zany namana faniry fa raha maro moa raha mbola resahantsika eto fa raha ny distrika navaradrano zany dia atao hoe maro ny vaovao nefa tsy voatanisa eto daholo fa ny azo resahana angamba aloha amin'ity androany ity de eo ny atao hoe mbola fipariahan'ity aretin'ity any ambanivohitra rehetrarehetra any zay mbola atao hoe tena manahirana ny fitsaboana fa de ny any ambanivohitra koa de mandeha amin'ny ity atao hoe resaka hevoka sy fitsaboana gasy sisa no tena eteran'ny olona any ambanivohitra fa tsy de manana vola loatra izy hividarana fanafody sy any resaka consultation dokotera iny tsetratsetsatsaritra ihany zany. Eo ihany koa ny resaka tena atao hoe tsy fandriampahalemana zay tena isa mbola tena mirongatra raha amin'iny faritra Avaradrano zany hoe manomboka kady kely jusk'hatrany talata ny volony zay tena mbola mampikaikaika andray. Ary io moa nefa ny tanàna namana sy ireo mpitandro filaminana hoe tokony ho jerevana manokana ny jerevana ny tsy fandriampahalemana io zany eo amin'ny distrika Navaradrano fa tena anisan'ny tena mampitaraina ny vahoaka zany eo ny alatrombo zay misy ary io moa nefa nytenenina teo aloha hoe naiza zao na tia Antananarivo manakaiky Antananarivo renivohitra raha dia anjakany zany resaka atao hoe asan-dalo amin'ny resaka fangalarana omby zany eo ihany koa ny atao hoe famakina trano sy atao hoe fanendahana mihitsy raha zay ny azo itenenana anazy anisan'izany ihany koa ny resaka fanendahana zany raha ny amin'ny faritra atao hoe makany amin'ny Amerika Siny iny zay tena hoe misy halatra tena fanendahana moto fanendahana ihany koa mpitsangatsangana zay anisan'ny manahirana amin'izao fotoana zao ary zay nefa netanana mpitandro filaminana zany amin'izao fotoana zao no mba andraisan'izy ireo andraikitra manandrify azy tsirairay avy zany na izany naty zany dia anisan'ny anankiray ihany koa efa resaka siady moa zany no resahana eto nandraisana fepetra zany hoe mba hanangana ihany koa tranona gendarmerie any amin'iny faritry Vilihazo faritry Manandrina eo ihany koa ny Masindray mba hahafahana zany miady amin'izay tsy fandriampahalemana zay namana faniry eo ihany koa ny fametrahana reny lampadaire reny na le jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay ny zaraina an'ireny ihany koa zany ny commune 12 teo Avaradrano tsara ho fantatra vahoaka zay satria ny solombavam-bahoaka sy ny tena zany dia tena hoe mijery mihitsy hoe inona ny tena marary ny vahoaka tsy sanatria firiare avany zany amana faniry fa tena hoe marary amin'ny vahoaka zany no jeren'ny tena de zay zany aloha no azo atolotra tamin'ity 2024 sy 2025 nytoy andray zany mbola hita ihany koa fa amin'ny fangatahany rehetrarehetra zany de mbola hoe ao anatin'izay fiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana zay zany roa no eritreretina eto Avaradrano aorinan'izay eritreretina ihany koa ny toe-pamboleany fitaovam-pambolena manaraka zany amin'ny resaka masomboly amin'ny resaka zezika eo ihany koa zany ny resaka fifehezana ny rano koa zany io mbola anisan'ny tena manahirana be eo amin'ny distrika Navaradrano namana faniry fa tsitsitsika zay resaka zay mba ho raisin'ny ireo tompon'andraikitra mivatana ary mbola ho resahana ihany moa izy ireny hoe ahoana ny fandraisan'izy ireny fepetra mba hahafahan'izy ireo zany manatanteraka an'izay filan'ny vahoaka zay sy ireo etaetan'ny vahoaka ihany koa satria de tena miaina ao anatin'izay tsy fandriampahalemana zay miaina ao anatin'izay tsy fahasalamana zay miaina ao anatin'izay hoe atao hoe tsy fefezana ny rano sy ny atao hoe tsy fahafahan'ny olona tontolo ambanivohitra mamboly tsony zany amin'izao fotoana zao zay zany angamba toko hoe vaovao sy tsetratsetsatsiaritra teto amin'ny distrika Navaradrano fa mbola resahantsika manokana moa zany faritra Avaradrano zany amin'ny fotoana zay mapety anazy zany. Fa mety misy manontany zao député Jerry hoe tamin'ny nanomboana azy hoe aty Avaradrano de mety izy manontany fa ngaha misy de misy B tena misy asy be tokoa de aleo ngamba député Jerry satria ilainy vahoaka Navaradrano sy ny olona ivelan'izay tsika rehefa miresaka ohatra hoe atsimorano de azavaintsika le atsimorano aty de ny atsimorano ato de rehefa miresaka koa tsika ohatra hoe boribory tamin'ny fahadimy de azavaintsika daholo ny faritra anatin'izay de mba mahazo tsara le vahoaka aiza moa zany ny Avaradrano de aiza ny B député Jerry. Maka zany namana faniry ny Avaradrano zany dia mizara roa misy de misy B. Ny Avaradrano zany dia ny Avaradrano ray manontolo zany de misy commune 12
ao anatin'ny commune eny Ambivolo de misy fizarana anankiroa zany a zay raha ny avaradrano zany a de manomboka aty Talata ny volon'ondry Ambodrabiby Ambomangarova Manandrina Anosy Avaratra Akadikely Sabotsinamehana de Viliazo sy Fiaferana zay zany ny avaradrano ny avaradrano be ndray zany a dia Ambomangakely Ambomalaza Anjeva Ambomanambola Alasora Masindray ary Akadinandrina zay zany ny avaradrano be zany a de zay zany le fizarana zany a ny Ambomangakely anelanelany Ambomangakely sy Akadikely zany a ny fizarana ndo fizaran'ireo district anankiroa reo zany fa ny solombavambaoka ihany kosa nefa dia solombavambaoka anankiroa ny anatin'izay avaradrano be zay ary avaradrano fitambarana zany fa ny fizarana andraikitra sy ny asa zany a de hitambarany solombavambaoka anankiroa io avaradrano sy avaradrano be zany fa tsy mbola misy fizarana ndray izy loatra am'izao zany mino zay fa mazava tsara amitsika am'izay zany rehefa miresaka avaradranotsika manaraka de efa fatapatatsika zany hoe misy an'izany commune 12 zany de misy an'izany fitsinjarana asa zany eo amin'ny evon'ny commune zany satria le avaradrano dadasika be mihitsy mitovitovy amina atsimondrano ihany koa zany izy eny ary zay ny mahakasika an'izy satria ninitsika ambany lalovana moa zay député Zéry satria ianao solombavambaoka ny Madagasikara vao vidy teny amin'ny faritra avaradrano teny de misy asa raha teo koa ataon'ny solombavambaoka tiako Madagasikara satria tsy mety mipetraka mihitsy ny solombavambaoka ty fa tena miasa eny anivonvoaka eny de mba tsara ihany mba ho fantatry ny rehetra le izy hoe maro be ireo asa tanterahana zany fa eto am'izay ngamba ny resaka raharaham-pirenena kely tsika sady mahakasika ny avaradrano ty no mahakasika ny Madagasikara tamin'ny faran'ny herinandro teo de tany amin'ny faritra Tsinanana tany ny filoham-pirenena zany nandeha tany Anosy Beanala nandeha tany Marilambo nandeha tany Manoro tany Antanamoro Manapotsy ngamba izay raha sy diso koa anisan'ny lalovany fa reny zany le resantsika ao anatin'le faritra Sarodalana zany reny zany le taloha le nambara hoe Mavamma zany de Manoro Vatomandry Antanambao Manapotsy Anosy Beanala Marilambo reo zany no ao anatin'izay faritra Sarodalana zay zany de tamin'ireny nandehanany filoham-pirenena reny zany satria reo toeran'ireo moa zany de anisan'ny nitondra antserany aina zany tamin'ny fandalovan'ny rivodoza zay nandalo teto Madagasikara na Batsiraina eminaty io zany ka anisany nandeha nitsidiana de tam'izay nanambarany filohan'ny repoblika hoe ho amboarina ny lalana zany mazana be za Moramanga Anosy Beanala zany tsy afaka miteniteny foana zao hitantsika amin'ny sary zao zany tsy afaka miteniteny foana mihitsy ny tsaiko député Zéry aloha na efa tany am'izany Moramanga Anosy Beanala zany fa lalana zany tompoko lalana atao anatina andro vitsivitsy zany ary moto sy ny sisa amboarina koa Manoro Marilambo de asa Antanambao Manapotsy angamba izay de eo am'izay ny adevitsika tsika tsy miteny mihitsy hoe tsy mety fa ao anatin'ilay efa fotoana foy zany sisa le fitondram-panjakana heritaona sy tapany eo de mbola mitoy ihany le fampelezan-kevitra rehefa mahita an'le olona taitaitra ohatrohatran'izao mba hahazoana an'le fon'ny olona dia mandeha ihany le endrika fampelezan-kevitra kanefa ny zava-misy dia eto moa zany tsika député Zéry de miandry le hoe atraiza am'izao fotoana zao ny fizotry ny lalan'ny RN6 atraiza am'izao fotoana zao ny fizotry ny fanamboarany RN5 atraiza ny fizotry ny fanamboarana ny RN5 zany resako zany de makatia Fenerivo makany Maroantsetra zany makany Mbilibe Vohimara zany makatia mifaritra zay mahazo atia Sofia aty zany makany Antsiranana zany ahoana ny fanombohan'ny RN3 mbola vary mangatsika amin'ny fitondram-panjakana daholo na mpanantenena ary milaza fa tsy hanao politika raha ohatra ka tsy vita zany lalana zany ahoana ny RN10 12 biarobe ahoana reo lalana tapaka be da be reo hitantsika le pont Bele napetraka ato Moramanga ary voaigny antsika député Zéry tamin'ny herinandro de hoe tapaka ny lalam-pirenena fafito eo aty akaiky ny lakaka tena misy lavaka be tsy tanono be misy manapaka ny lalana am'izao fotoana zao re mbola vary mangatsika de mampitombo vary mangatsika ty zao le lalana tapaka ny lalam-pirenena fafito de mbola nampitombo vary mangatsika akoatry ny mbola malana maro be zay mbola mila faramboarana zay ka zay angamba ny heveritsika fa ady hevitra mba tsara apetraka ihany député Zéry manoloana an'le hoe miroso foana le fampanantenana rehefa mahita vahoaka nefa le fanatanterahana an'le asa tsy mbola hita taratra eto Andrenivohitra koa moa tsika mahita lalana ratsy maro be zay heveritsika fa mila fanamboarana zany ya maro zany na manafaniry ary
io moa anisan'ny manahirana eto amin'ity firenentsika ity satria raha ny zavatra misy dia eo zany no tsara ampahafantarina ny vahoaka malagasy hoe isika vahoaka malagasy de tena hoe ampahantrana fa zay ny azo ilazana mialatsiny amin'ny fitenenana na manafany satria zay ny ahafahako mamoaka le hevitra tena ohatra hoe atao zay mampahantra antsika malagasy mba mora resendarintsika amin'ny fotoana zay anaovan'ny mpanao politika fampelezan-kevitra sy mba ahafahany verina aminatina fitondrana anankiray dia mandeha daholo io atao hoe resaka be dehibe io de avy eo tsika dia ohatr'izao ny efaratsika zany ka za hiteny hoe ho an'ny olona mbola tsy mahalala tsara mahafantatra ary zay ny anisan'ny mahafinaritra ny amin'ny tony fandarana miara-monitsony ahafahantsika mano hevitra ihany koa ahafahantsika ihany koa miteny ny zavatra tsy mety sy zavatra tsy marina satria raha mieritreritra ny ampandroso firenena anankiray tsika dia tokony fikolokoloana sy fanatsarana le ny foto-davitra asa reny aloha ny masoana sy famezana asa ihany koa ny vahoaka malagasy fa tsy hoe rehefa ilaina ny vahoaka de zaraina varitsinjo na varaina tosika fameno de avy eo ampaonaovina zavatra na tenenina zavatra de manaiky an'le zavatra lazaina ka itsika vahoaka malagasy mila misaina mandinika mila eritreritra amin'izao fotoana izao hoe inona ny zavatra mahazo atsika tamin'ity fitondrana ity inona ny zavatra ny aina antsika tamin'ny fitondran-drakoto na fitondran-drabe mba hahafahantsika mandray fanapahan-kevitra amin'ny manaraka fa io miteny daholo ny olona hoe atao an'izao ty ho anahy manokana zany aloha be dehibe ny zavatra efa nilazaina teto amin'ny tany sy ny firenena nandrindra n'izay fotoana maromaro telon-taona sa efa taona amin'ity fa fanataterahana de tsisy hatramin'izao zao ndray zany misy ndray ny hoe fanamboarana lalana ry fanamboarana zavatra ry ny eto Antananarivo ry amin'izao fotoana zao manahirana ary za tena te hiteny eto hoe tsara ny fijerevana amin'ny Madagasikara ray manontolo indrindra reo atao hoe faritra zay ny ambany ravinkazo any mialatsiny amin'le fitenenana anisan'izany nosy be anala zay atao hoe tena mampikaikaikaika ny olona amin'izao fotoana zao ny lalana ary tsy nosy be anala ihany io fa manerana amin'ny Madagasikara de efa tapitra potika ny lalana ny efa vita ary simba amin'izao fotoana zao ny lalam-pirenena rehetrarehetra ao anisan'izany anisan'izany Antananarivo renivohitra anisan'izany ny manodidina raha tsy teny faritra Itosy faritra iny amin'ny bypass iny raha be dehibe ery amin'ny Losemire fa lasa lavaka be ary ny zavatra mahavariana raha miala avy aty amin'ny Indrokady iny makany Avoloha de misy mijery le lalana raha hitanao zao namana faniry eo amin'ny selilao zao namboarana satria andalovan'ny filoham-pirenena andalovan'ny ministra rehetrarehetra andalovan'ny reo atao hoe olona manam-pahefana maromaro na ny vahiny dia vita ihany reny fa aty amin'le toerana zay tsy andalovan'ny manam-pahefana rehetrarehetra reny de anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka satria lavaka kely anankiray de tena hoe tena mampisy embouteillage tena farak'izay tena mitohana amin'izao fotoana zao ny tomobily eto amintsika fa mihamaro ny mponina fa miakatra eto Antananarivo daholo satria efa mitsoka daholo na ny avy any atsimo resahana zao de misy fitsoka-ponena anato anatiny manatevin-darana ny eto Antananarivo zany hoe miampy zany nisan'ny vahoaka miangona eto amin'ny fangongo eto Antananarivo mitady asa mitady toerana ivelomana sy ny rehetrarehetra de anisan'ny manahirana amin'izao fotoana zao ka tsy ratsy tsy misy faharatsiana mihitsy ny hoe anao lalana fa ny tiany ho tenenina eto hoe zay zavatra teneniny vava reo olona de tena tokony ho taterahana fa tsy hoe tenenina le izy androany fa ny fanataterahana zany zéro ka zay ny tiany ho tenenina eto hoe na reny resaka Miami na resaka autoroute io koa zao ny zavatra ho avy koa ny hoe resaka téléphérique ho vita kosa tsy ho vita ahoana ihany koa zany ny zavatra mety atao amin'le zavatra rehetrarehetra reny fa za te hiteny hoe mivavany tsy atao be ny famerenana anazy ny tena sarotra misy fitenenany tolontsika zay fa aleo tonga de manao raha anao de rehefa vita le izy de zay vao mitabataba raha ohatra ka zay mampety anazy fa ny antsika moatsy amin'izao fotoana zao oeraoera mibetsaka ozy ry zalahy alefa io any hoe anao an'izao fa rehefa avy eo nefa tsy hitakory le fanambarana an'le izy ka zay ny tiana hanetanana ny tsika mpitondra fanjakana hoe porofoy amin'ny vahoaka malagasy fa tena manao zavatra nareo tamin'ity firenena ity porofoy amin'ny vahoaka malagasy fa tena mitsinjo amin'ny vahoaka malagasy nareo porofoy amin'ny vahoaka malagasy fa tena hoe ny zavatra ataonareo de tena tombotsoa ny vahoaka ary indrindrandrindra hoe tena fanavotana ity firenena ity ny foto-davitra asa zay atao
fa raha ny zavatra misy loha am'izao fotoana zao dia tsy misy mijery raha zany hoe resaka hoe famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy zany ary ny zavatra manahirana dia ny orinasa zay efa tena hoe esan'ireny vahoaka malagasy reny ary am'izao fotoana zao no maro no mikantona vokatr'izay atao hoe tena tsisy tombontsontsono ho an'ny mpampiasa ary tsisy tombontsoa mazava ho azy ihany koa ho an'ny mpiasa am'izao fotoana zao satria raha ny zavatra iainana sy hita am'izao fotoana zao dia ataontsika hoe mizara anankitelo ny farim-piainan'ny vahoaka magaly teo aloha hoe tena misy ny manan-karena de misy ny ao an-tenatenany de misy ny aty amin'ny farany ambany am'izao fotoana zao ny ao an-tenatenany de tsy misy tsony na manafaniry fa tena nirotana na meno isa ny atao tena vahoaka sahirana taty ambany fa manan-karena tena miantona aty ambony aty nefany reto vahoaka teo an-tenatena sy reto vahoaka taty ambany retoreto no nametraka an'le zay anisan'ny hoe nametraka ny fitondrana am'izao fotoana zao ka eo zany no tiako didaina ny saintsika vahoaka mihitsy ny tena jerena hoe tokony mba mijery ary manao zay fitaraina zay eny BDP moa mahatonga ana am'teny hoe BDP no mitaraina hoe tena tsy izy tsony ty député tena mijaly zay député tena sahirana zay ary zay mahantony anankiray mampitombo anisa ny atao hoe resaka tsy fandriam-pahalemana io ary zavatra manirina am'izao fotoana zao tena mamorona na anatin'ny tambajotsan-tserasera io namana faniry dia ahavitany olona misandok'olona ahavitany olona mametak'olona de zany retraretra zany no anisan'ny tokony ho jerena aingana ary zany no tokony tena ady tokony ataon'ny fanjakana aloha hoe ahoana ny ampiadanana an'reto ambany lanitra rehetrareto ahoana ny amezana asany reto ahoana ny jerevana ny tatsaha ahoana ny jerevana n'ireny orinasa malagasy nikatona rehetrarehetra ireny tokony ho jerevana daholo satria anisan'ny namelona tokantrano maro ny izy ireny ny namana faniry ka zany rehetrarehetra zany tsy hitan'ny fanjakana sa hodiana tsy jerevana zay zavatra zay fa hoe sa hoe tsy misy tsony ny malagasy tokony roborobo anana orinasa eto amin'ity firenentsika ity fa raha ny zavatra hita aloha de tena vazaha sy ny vahiny de tena miroborobo ny asan'izy ireo eto Madagasikara ary zay mametra-panontaniana hoe na ny vahoaka malagasy ary ratsy ho atsy raha zao ny zavatra mitoy dia tsy ho an'ny malagasy tsy Madagasikara fa tena ho lasa ny vahiny tanteraka ny nambarantsika teo moa zany resaka amin'ny lalàlam-pirenena maro tsika fa na le Ambatondrazaka ary le RN 44 ny mbola tsy vita amin'ny apahany ray manontolo zany fa mbola azo lazaina hoe sombon-dalana rehefa manontany le namana avy any Ambatondrazaka moa zany tsika de hoe eo amin'ny 30 kilometatra eo angamba fa mbola tsy fiora tsara am'izay zany mbola lalana mbola lavitra be mbola tsy vita de eo mahavariana antsika hoe le zavatra nampanantenaina dia misy nametrahana fotsiny am'le pozipera zany lay tsangam-bato de tsy nitohizana ohatran'ny hoe tokony efa ho vita le usine mpanao etanol ohatra tany Ambilobe tany de mivadin'ny filohan'ny repoblika misy nametraka an'le vato fototra de tao le izy miantona ny aty Mahajanga aty hoe anamboarana trano vaventy tao le izy miantona tao tsy fantatsika moa hoe nanahoana ny fametrahana vato fototra tany amin'ny toerana samy hafa tany fa ohatran'izay de farany teo zao tamin'ny Marilamo de hoe hanao tena andefa parc solaire be mihitsy ny fitondram-panjakana satria hoe mijaly resaka jiro ny tany amin'izany faritra zany de misy teo amin'ny volana vitsivitsy teo tsy tonga ny jiro noho ny resaka lalana député Jerry de hoe anao resaka parc solaire zany mba ahafahana mba mamatsy jiro an'le tanàna io resaka parc solaire io de efa nambarany filohan'ny repoblika io tamin'izy le nirotsakovidina tamin'ny taona 2024 tetsy amin'ny Palais des Sports hoe rehefa foanana ny Sénat de ny volany anteny Merandoholo io dia eo ny anaovana ny université fa io ihany koa le anaovana parc solaire zany mba hamatsiana jiro zany satria tsy maharaka ny jiron'ny jirama de ty ampiakatra le puissance an'ilay jiro ny fitondram-panjakana iny io Sénat eo le jiro tsisy le université moa vitsivitsy ny zara fa vita akoatran'ny maisy ny karazany am'izao fotoana zao de tao avaradrano tao aminao koa député Jerry tamin'ny fampelezan-kevitra tadidiko tsara de hoe eto ny ametrahantsika an'le orinasa hanao panneau solaire de efa 3 taona mahery tsika am'izao fotoana zao mbola tsy misy an'izany orinasa panneau an'izany de mitombo an-dalana ihany zany le fampanantenana le mpitondra fanjakana de mampalahelo lasa voaroboka am'ireny le vahoaka ary zay mosofa misy antony fandarany to tsika député Jerry mba iresana ho an'ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra any mila mailo tsara tsika amin'ny zavatra zay resana amintsika fa indraindray
dia lasa programana démagogie le izy fa tsy tonga ny anatin'le programa tena miatraika ty avoaka ka le PM raha moa mbola soratana député Jerry. Ya am'le resaka lalana moa zany tsara no miverina kely am'le adevitra tsika satria raha zavatra misy am'izao fotoana zao de ny entretien tsy misy tsony namana fanira satria raha manaraka ny atao hoe miasa tsara ny tompon'andraikitra momba fikojakojana ny lalana dia tsy betsaka ohatr'izao ny lalana simba satria izy reny dia efa misy teti-bola manokana zay natokana hikojakojana ny lalam-pirenena indrindrandrindra ny resaka route nationale zany tena ambara eto reny lalam-pirenena reny de zay no anankiray no anisan'ny mametra-panontaniana satria raha miresaka RN3 igny koa zao dia fanila amina vakadrany am'izao fotoana zao makany Antsorobe dia makany Antananarivo Antsorobe efa manala-patina azy ny ampahany sasany rehefa kelikely ary zay no tiako ho resahana eto hoe ahoana marina ny fomba fikojakojana an'ireny lalana ireny am'izao fotoana zao tsara ho tantaraina sy holazaina amin'ny vahoaka malagasy ny antony ary zany mino fa tsy ministra ny tsy teanao an'io fa ny mety hoe teti-bola ity anaovana anazy mihitsy no mety tsisy na tsy ampy ary tsy fantatra koa hoe ny teti-bola manokana zay entina hikojakojana an'io lalana io ve mandeha any amin'ny tokony ho izy ihany koa sa mivily lalakafa ihany koa zany zay zany mametra-panontaniana am'izao fotoana zao fa raha ohatra ka tena hoe tena mandeha tsara ny fitantanana amin'ny firenena tokony tsy ho simba re lalana ireny ary tokony ho voakojakoja tsara namana faniry ya zay moa zany de ngevelitsika zay fa tokony isy mangarahara any satria ny lasantsy zay fiditsika io de misy apahambola zay natao hikojakojana ny lalana ohatrany hoe ny jiro zay alohantsika ho an'ny Antananarivo renivohitra de misy apahambola amin'ny jiro zay alohantsika iny ho an'ny fanadiovana reo lakan-drano sy ny resaka fako zany ho an'ilay SMA samy vataloha zany resantsika zany dikan'izany efa misy apahambola mipetrapetraka foana any ambadika any zany ho fikojakojana reny lalana reny sy fikarakarana akoatran'le hoe misy vola mpanjakana manokana natao hanamboarana lalana nouvelle construction zany any am'izay tokony hanaovana lalana zay efa simba zany fa ny entretien moa zany de iny saika eny amin'ny lalam-pirenena de izy nambaran'ny député Jerry teo hoe tena tsy misy mihitsy le izy de asa re le fitondram-panjakana ve tena tsy manana vahaolana ntsony satria rehefa mijery zany tsika am'izao fotoana zao dia ohatrany hoe lalalalana kely 100 kilometatra 50 100 amin'ny akabeany de nefa raha le filoham-pirenena tsy tokony izy no hitokana an'izany fa tokony andraikitry ny any amin'ny collectivité territoriale décentralisée zany manao an'izany mba tsy tenenako ale gouverneur satria tsy zany eo anaty texte fa chef de région tena misy dia ohatrany hoe tsy tatsony le izy de lasa ohatrany hoe échantillon sisa ny zava-misy am'izao fotoana zao fa hiditra amina loha hevitra afitsika député Jerry Randrembolaina mbola resaka politika ihany amin'ny akabeany zay moa zany tontolo ny fampandrosoana sy ny lalana zany fa itya de adevitra am'izao fotoana zao mahakasika indrindra ny teo hoe fikaonandoha pirenena concertation nationale tamin'ny heriny ianao de nanamafy ny tokony hizorana zany ahafahana mitondra vahaolana eto anivon'ny firenena tamin'ny zoma teo dia niaona tam'ireo mpikatroka tim eny anivon'ny distrika ny tanora tim ary niaona tamin'ny RMDM ihany koa reo mpitarika zany ny anivon'ny bureau politique ny tim sy ny mpitarika ny RMDM dia nanambara ny antony lehibe zay tokony hanaovana izany fikaonandoha pirenena izany na ny concertation nationale de hoarahantsika vetivety angamba zay hoe fanadihadiny natao mpanao-gazetiny MBS zay dia izay no izorantsika amin'ny adevitra rehefa avy eo député Jerry Randrembolaina. Araka ny antso izay nataon'ny filoha Ravalomanana tany Tomasina ny faraika amin'ny telopolo ny volana Oktobra 2024 dia nanamafy ny mpikatroka RMDM sy ny antoko-tiko i Madagasikara androany fa tsy azo odivirana ny firosoan'ny firenena amin'ny fikonan-doha nasionaly na ny concertation nationale mialohan'ny fifidianana. Olana voalohany ny momba ny CENI izay hita fa anatanteraka baiko fotsiny. Ny olana faharoa dia ny momba ny lisam-pifidianana izay efa nahitana doublon an-tapitrisany no amafisy ny filoha-lefitry ny CENI teo aloha Andriamatoa Thierry Rakotonarivo kanefa nolazainy filohan'ny CENI amin'izao fa tsy misy io doublon io.
nanamafy ny sekretera jeneraly ny antokotiko i Madagasikara fa tombontsoa ambonin'ny firenena no katsaina amin'izany ary tokony hiaraka iaka izany rehetra raha tena ditany razana. Nampiantso zay ny solitena ny RMDM sy ny team eny anivon'ny distrika sy ny arrondissement eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ahafahana mandinika miaraka ny zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Manoloana ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka malagasy ny fahantrana lalina iaina ny rehetra na ny trabony zany na tsy ny trabony fa ny vahoaka malagasy ray manontolo. Manoloana ihany koa ny fanomanana ny fifidianana zay tsy maintsy ho atao amin'ny 2023 dia ny ady hevitra teto zay ny fomba hanatanterahana ny concertation nationale mba ahafahana miala ao anatin'izao tena fahantrana sy fahasahiranana lalina mahazo ny vahoaka malagasy zao, ary indrindra ihany koa ahafahana mijery miaraka ny fomba hanatanterahana ny fifidianana mba ahafahany rehetra maneho ny safidy ny marina ka tena zay safidy apetrany no zay no ivoaka fa tsy mivava hafa ny safidiana hafa ny vokatra rehefa avy eo. Nandinika zany zay ny fomba entina manatanteraka ny concertation nationale raha zahay ety anivon'ny RMDM sy ny atokotiko Madagasikara fotsiny nandinika ahoana ny fomba entina hanatanterahana azy ary amin'ny fotoana manahoana ny tokony anaovana azy fa ny tapaka aloha dia hoe tsy azo idivirana fa tsy maintsy ho atao izay concertation nationale zay satria hita sy tsapa ny zavatra misy ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy ny RMDM sy ny antokotiko Madagasikara ihany no andray anjara amin'ny concertation nationale io fa isany koa ny fiainana amin'ireo antoko politika rehetra misy eto Madagasikara mba ahafahana mitady vahaolana momba ny fametrahana fifidianana lavitry ny alabato io. Ny concertation nationale aloha dia tokony inclusif, tokony iarahan'ny rehetra ary na ao anatin'izany na ny fitondrana ary tokony anaiky an'izay. Zay ny concertation nationale hitadiavana vahaolana miaraka ary rehefa avy eo misy résolution avoaka zay no arahan'ny rehetra. Ny aty anivon'ny fanoherana rehetra na amin'ny tanisa anao panorama na ny antoko politika maro zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana dia vonona daholo anatanteraka n'izay concertation nationale zay. Ny zavatra andrasantsika zany zao dia ny fotoana hoe rovina no apety an'izay fotoana izay ary ho antsona ny mpitondra eviteny izy tonga moa izy abasoa raba tsara, rehefa tsy tonga izy ataon'ny fanoherana zay concertation nationale zay anjaran'ny fanoherana no mijery hoe inona ny tokony atao manoloana n'izay tsy fahatongavan'ny mpitondra zay ary ahoana ny fomba ho atao anana n'izay résolution ivoaka eo anana force exécutoire ho ampiarina eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina dia lalam-pifidianana tahaka izao ihany no niteraka fitokonana sy fidinana andalambe izay notariny sy nombavambahoaka 7 teny amin'ny kianjany 12 Mey tamin'ny taona 2024. Ny mba hialana amin'ny korontana sy hitandrona ny soatoavina mahamalagasy no antony fitakina ny anaovana io fokoanando nasionaly mialohan'ny anatanterahana fifidianana io ka mba tsy hiteraka krizy vaovao indray ny firosona amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 io hoy ny fanazavana fa fifidianana tena anova sy anavotana ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay latsaka andavaka amin'izao fotoana izao. Iny ary iny no fanadidina zay nataon'ny mpanao-gazety ny MBS tamin'ny faran'ny herinandro teo ary hitantsika teo ny fitarika ny antokotiko Madagasikara ny anivon'ny politika zany teo ihany koa ny teo anivon'ny RMDM ary marobe moa no reo zay namaly zany antso tamin'ny zoma teo zany fanamafisana an'le hoe lalana hivoahan'ny Madagasikara ao anatin'izao krizy zao ary isorohana mety ho krizy hitranga ihany koa indrindrandrindra zany krizy mpifidianana zany sy ny hifampidiniana ny lafiny zay marary ny firenena dia tsy azo idivirana ny concertation nationale député jeriny amin'ny fomba fijery fanamafisana ireny faneho-kevitra reny. Ya, marina zany fa raha ny zavatra nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena dia anisan'ny natonga ny solombavambahoaka telo amin'ny 70 teny amin'ny 13 Mey ny resaka lalam-pifidianana zay tsy nandeha tamin'ny laoniny zany. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao koa nefa dia mitovitohy amin'izay raha ty fahitana nyty resaka lalam-pifidianana zay tsy novana ity amin'izao fotoana zao satria ny antony dia anisan'ny nahitana an'ireny olana teo amin'ny fifidianana farany teo ty lalam-pifidianana ity sy ny zavatra nisy tao anatin'io CNI io zany hoe maro ny atao hoe olana
kanefa ny zay ny sorana amin'ny président Makavalomana hoe nanaiky ary nanetry tena zay valim-pifidianana zay izy na de tsy nieritrerety ny arany voka-pifidianana dia nanaiky an'izay zavatra zay izy ka raha tiana mihitsy nisy fitoniana amin'ny fifidianana amin'ny 3 amin'ny 2023 dia tokony iroso na ny fitondram-panjakana amin'izay atao hoe concertation nationale izay fa maninona moa izy io no voizina ohatran'izay voizina izy io ary agnatahana amin'ny rehetrarehetra mihitsy mbo tanteraka ny antony mantsy de zao tsy fomba mpanohatra amin'izao fotoana zao ny mitondra fikorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena ka mba tsy hahatongavantsika amin'izay fikorotanana izay amin'ny fotoana amin'ny fifidianana amin'ny 2024 de aleo miresaka aleo eritreretina hoe inona no ahafahana manintsy mandrindra sy mandamina ny fomba hiatrehana an'izay fifidianana amin'ny 2024 zay raha ny zavatra misy arak'ilay lazaina teo tsy inona dia anisany tondra savorovory teto amin'ny tany sy ny firenena ny firafitry ny seni teo ihany koa zany ny fametrahana ny atao hoe taty amin'ny ACC eo ihany koa ny atao hoe ny any amin'ny reo ambaratonga rehetrarehetra zay mikirakira fifidianana indrindraindrindra ny liste mpifidianana sy ny atao hoe enenivon'ny fokotany rehetrarehetra eny zany satria raha ny zavatra misy raha tsy teny koa amin'ny atao hoe commune akadikely eo de be de be ny fanoloana se fokotany eo namana faniry zany fanoloana se fokotany tsy ara-dalàna zany nefa de anisany ihany koa efa eritreretina hoe misy zavatra tsy hazava zany ny fifidianana raha hoe misolosolona fatany fotsiny le se fokotany reny tsy de misy antony mazava loatra fa hoe otony hoe tsy mifanaraka na tsy azo baikona amin'ny fotoana amin'ny fifidianana zay ny fahalalànako anazy aloha raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe tony mety tsy azo rebirebena tony mety tsy hanaraka baiko amin'ny fifidianana aloha tonga de soloina amin'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany amin'ny tokony aresy lahatra ny rehetrarehetra hoe alohantsika iroso amin'izay resaka concertation nationale zay ary io tiana ny manamafy ary miteny eto hoe tsy ny RMDM irery ihany na ny atokotiky Madagasikara irery ihany no mangataka an'izay atao hoe fifampiresahana sy fikonan-doha zay fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra eo ihany koa ny ataontsika hoe reny atoko politika marobe reny eo ihany koa moa zany zay tsy manohatra tsy miaraka amin'izao fanjakana zao dia mangataka sy mieritreritra zay atao hoe concertation nationale zay eritreretina ho atao zay efa nitenenina namana ihany moa tamin'ny atao hoe fandarana teo hoe misy zany ihany no fanomanana an'izy io ary anasana ny olona rehetrarehetra anasana ny fitondram-panjakana ihany ary zavatra mety afinaritra moa raha ho resy lahatra ihany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao hoe anatrika sy hiaraka ikeo-doha amin'ny concertation nationale io zay ny tena zava-dehibe fa io raha vao mandeha ily ty fifidianana amity dia mino matoky fa tena mety hitondra fikorotanana tsy ny mpanohatra fa na ny vahoaka raha hoe tsy arakaraka ny safidiny ny valim-pifidianana iseho eo de zay anankiray mety ampisy fikorotanana eto amin'ny tany sy firenena satria efa nisy foana zany tamin'ny fifidianana faraparany teo hafa ny mety vidin'ny olona sy eritreretin'ny olona nefa tsy afa manoatra izy vokatry ny hoe tsy afaka mifidy izy zany eo ihany koa ny hoe mifidy izy fa tsy arakaraka le zavatra valim-pifidianana ny eritreretina no mivoaka zany rehetrarehetra zany mila jerena amin'izao fotoana zao de zay no antony anetanana foana ny vahoaka malagasy anetanana foana mpitondra fanjakana hoe aleotsika miroso amin'izay resaka fifampiresahana zay aloha mba ahafahantsika manomana fifidianana madio sy mangarahara maraparanazy sika député jerefa raim-bava kely fotsiny ty tsaroko ny teny ianao an'le 73 député de nalefa an'le fanadihaditsika teo raha tsy diso ny fitadiko ianao tao anatin'izany tao anatin'le 73 député mihitsy ny tenako de iny resaka lalam-pifidianana reny anisan'ny tena nasarotony mihitsy ny tamin'izay zay solombavam-boaka ny vondrana tao anatin'izay ny fahafantaranao ve le fomba fijorony lay hoe satria reo solombavam-boaka zay anisany tsena sarotiny tamin'izany no misy ministra amin'izao fotoana zao misy filohan'ny anteny-meram-pirenena amin'izao fotoana zao misy miverina solombavam-boaka amin'izao fotoana zao heverinao ve fa mba ahay andray lesony izy ireo raha ohatra ka reny ny expérience efa nisy teto amin'ny firenena ary vao mainka ara lombolombony ny efa nitranga tamin'izany satria ity tena confirmé ny fisina doublon
confirmer ny fisin'ireo hoe tena fraude électorale samihafa de zany lafin-javatra zany angamba tsara ho amafisina ihany député Jerry alohan'ny amaraparana anazy. Le resaka doublon aloha tena mafisina eto satria raha hoe fitabataba-tsika sy fangatahantsika andao ho any MCN mihitsy tsika hijery sy ampitovy. Nisy fotoana nanaovany tiako Madagasikara an'izay hoe andao ho any MCN mihitsy de nankany ohatr'izay fa tsy tanteraka hatrany farany le izy. Ary io zany tiako tenenina eto hoe tsy hoe tsika no teteniteny foana na hoe tsy marina le zavatra lazaintsika na hoe tena tsy nisy ny doublon fa tena le vice président CNI mihitsy no nanao fanambarana raha tadiditsika namana faniry hoe nanamafy zay hoe ty fisina doublon zay teo amin'io androm-panjakana io ka zany retraretra zany no iverenana ty am'le hoe solombavambahoaka atao anatin'ny 73 député misy ministre misy filohan'androm-panjakana misy député am'izao fotoana zao marobe izy ireo ary zany misy matoky fa zareo reny ihany koa no andresy lahatra ny any amin'ny côté andry-zareo any hoe andaotsika iroso amin'io fikonan-dompirana io na io concertation nationale io satria raha ny zavatra nisy ny adivana tamin'ny fotoana ireny dia hita mihitsy ary takatra hoe tsy mety tsy mahasoa amin'ny firenena ny zavatra iny ka rehefa voasolo iny dia vokatry le tolona nataon'ny 73 député na mana faniry ka ity koa zany mbola te ikosarihana ny retraretra hoe tsika tsy hoe andao eny amin'ny 320 anohatra an'io fa tena hoe fifampiresahana no atao eto satria ny atoko mpanohatra de tsy ao anatin'izay hoe andao hidina an-dalambe na andao anakorotana firenena fa tena hoe aleo aloha mifampiresaka mazava inona moa ny tsy tokony fanatonana sy anaovana n'io zavatra io raha zay mahasoa ny firenentsika raha zay mahasoa an'ity Madagasikara ty sy asoa amin'ny vahoaka dia mitodika amin'le namany reny zany hoe aleo manaiky fifampiresahantsika na aleo mbroso amin'izay fifampiresahan zay tsika mba azahoantsika vokatra tsara zany amin'ny valim-pifidianana amin'ny 3 na manafany zay zany fanamafisana zay concertation nationale izay fa de fa lasa de lasa ny fotoanantsika moa député Jerry minitra maromaro koa ny rahantsika tafatafa sy ny dindinika teto de ametraka an'izay hoe mandra-pitafa ho amin'ny heriniano ito izy angamba ianao raha ohatra ka tsy diso ny fandaminantsika zany fa de nafinaritra ny dindinika niaraka tamin'ny député Jerry ho antsika rehetra zay ampieno sy mimpanaraka député. Ya dia misaotra antsika rehetrarehetra nahitra ny eno ny fandarana miara-manonja ny ala-taniny tena koa dia manao zay atao hoe mandra-piona sy mandra-pitafa ndray amintsika menakavy dia mirarosoa antsika rehetrarehetra de samy ho tain'Andriamanitra toboka. Eny ary makasitraka ny solombavambahoaka ny Madagasikara tsika Jerry Randrembolaina zay niaraka tamintsika teo iadevitra kely hafa itsika mandra-pahatonga ny fotoana zay ifaranana ny fandarana moa zany aleo mba resahana ihany satria efa natsiditsika teny am-piandohana hoe saika isan-kerinandro tsika de maheno zava-baovao foana anatin'le fitondram-panjakana izy ihany no manao an'le izy fa tsy hoe avaty anevo mmpanohatra le zava-baovao amin'le fifanolanana anaty zany. Tamin'ny faran'ny herinandro teo de nisy fambolekazo nataon'ny antoko MMM zany zay notarian'ny filo nasionaly sy ireo mpikambana anatin'ny bureau politika an'izany antoko zany. Fatatsika tsara fa ny filohan'izany antoko zany de ministry ny fanajariana ny tany sy mahakasika indrindra ny tontolo ny fananantany zany ka ny kabary tao moa zany rehefa ninona le izy dia kabary akoatrin'le hoe fametrahan'ilay antoko zay fomba fijerin'izay azy iny fa rehefa namaraparana ny kabariny tao de hoe misy ilay filazana ny amin'ny hoe aza manandrak'andrana aza manaroatra ny fahangina ny MMM ary aok'izay ny fandrahonana sy fanaovana teritery ho an'ireo olom-boafidy ny MMM zay manerana Madagasikara ary nilaza izy ireo fa anisany tena nametraka an'izao fitondrany zao ihany koa ilay fanazava-kevitra ny entin'ilay filoha manko zany rehefa diniana le izy dia mivatana makany anivon'ilay fitondram-panjakana zay misy azy ihany amin'izao fotoana izao
ary de ao anatin'izay finosin'izay zany lay avondrona zay misy an'izy ireo satria fatatsika tsara dia ao anatin'le sika rehetra miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zany malagasy maramiainga zany de eo ny itondrantsika ny lafim-panadihadiana fo zany am'izao maraina izao satria mahavarina sy mahavaka ihany le fihetsika ohatran'izany hoe ny ao anaty fitondram-panjakana zany de tsy leonady mihitsiny ny ao anaty fitondram-panjakana zany dia tsy tapitra mihitsiny ty resaka règlement des comptes entre ny samy mpitondra fanjakana ity tsaroantsika tsara mihitsy ilay ten'ilay lehibe an'ny faritra ato anatin'ny faritra Analamanga sady sekretary lay antoko ato anatin'izany faritanatanarivo zany rehefa nanao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety hoe raha ohatra ka TGV daholo reo ny tao anatin'izany gouvernement zany de efa elany nandroso Madagasikara fa matoa zany mbola bloqué ohatran'io raha fahazoantsika zay zavatra ambaran'izay matoa mbola tsy tafavoaka ohatran'io le firenena ary mihiba aty amin'ny latsaky ny fito isan-jato taty izy am'izao fotoana izao manomboka mety hoe mahazo ray isan-jato ve na ohatra mahery kely izy am'izao fotoana izao zany fa matoa izy menjera de ny dikan'izay zany satria ve tsy volomboasary daholo lay ao anatin'le fitondram-panjakana indrindra le gouvernement nefa efa intelo novaina ary efa ataontsika hoe nkitia fandiminy angamban'izay reo ministra ao anatin'izany gouvernement zany fa de mbola io ihany izy io tsy mbola misy fandrosoana le zavatra atao tsy mbola mivaingana le asan'lay eo anivon'lay gouvernement ary na lay fomba mampanao ary de vao mainka ny amafy ary ny nahazovana le scandale sy lay tsy vidivoikevitra zany eo anivon'lay mpikambana ny gouvernement samy mpikambana ny gouvernement tamin'ity gouvernement tika nahitany an'izany ministra sy ny vice ministra zany mifanjinjy masom-bahoaka tamin'ity gouvernement ity nahitana zany ministra telo andro tonga de afaka tamin'ny toerana ary tamin'ity gouvernement ity koa nahitana am'izany hoe ministra zay manana olana amina tompona ndraiky mpanjakana samy hafa fa manana olana ihany koa amina raharaha kolikoly ity gouvernement 5 volana ndray fa em-bolana ity no nisy an'izany de raha maheno an'le fanazava-kevitra zany tsika de otsika hoe lay ao anatiny zany rehefa jerevana avy ety ivelany izy de otsika hoe misy ambiansa hafahafa ao misy firaisana tsy moritra ao le moritra zany de tsy mipetraka araky ny tokony izy cimenté zany hoe raha ohatra zany ka amin'ny fomba fanaovana trano de tsy voalalitra tsara tsy mahafiorina amina tena fomba fiaraha-miasa fomba fifamatorana tsara l'izy fa matoa miteny ohatrin'ireny le filohan'le antoko MMM zay izy moa aleo objectif an'le fitondram-panjakana ihany sy miara tika ny MMM sy le hoe aza mampitahotra ny olombo fidiny MMM sy manao fihetsika samy hafa de otsika hoe tena le fanjakana samy fanjakana mihitsy zany mifaminga ny ohatrin'ny tantara dia lay groupy zay manohana n'lay filoham-pirenena zany amin'ny arin'Andriamatoa de Ratsiraka niaraka ary nampiakatra amin'ny président Ratsiraka teo amin'ny fitondrana rehefa tafaverina ny président Ratsiraka teto Madagasikara taorina ny fomba fijery manahirana ny fiarahana ary mety samy manana an'izay lalan'izay satria tsisy zany napealana izy nanana ny andraiky ny tsara izy tamin'izany fotoana andrany vice premier ministre ohatran'izany ihany koa taty amin'ny teteza fatatsika tsara ministra ny raharaham-bahiny Asin'Andriamanjato zay nitarika amin'ny fanavozana fa tsy skandale ny resaka fa resaka fotohevitra resaka tsy vidi-pijery samy mpikambana ao anivon'ny gouvernement sy ny samy mpanantanteraka ka rehefa tsy mety lay fomba fijery rehefa manahirana le fomba fiasa satria mety tsy ahafahana maka fanapakevitra mety misy mibloqué an'le asa quelque part any ambadika any de naka fanapakevitra izy hoe tsy mifanitsy amin'ny feon'ny fieritreretako manahirana le raharaha ametra-pialana de nametra-pialana izy tany aloha tany raha ohatra ny dingany kely izy teo fa azo kuverena ihany tsaroantsika tsara ny olana teo amin'ny tompo-klara Kodivahiny sy Jean-Claude Rahirimanjato tamin'ny fotoan'andro fa nahatonga mihitsy ny adevitra tamin'izany ahoana lasa premier ministre tampoka tompo-klara Kodivahiny
Ministra ny vola Andriamatoa Jean-Claude Raimanjata dia mifandona teo. Hevitra ny tsy nitovizina tamin'izay sy fomba fiasa. Naporisika ny taty amin'ny clan Jean-Claude Raimanjata tamin'izany fotoana izany hoe mametra fialana fa manahirana io. Voaingana tamin'ny fitondran'ny Hery Rajaonarimampianina fatatsika metra-pialana ilay ministra ny vola Gervais Maurice Rakotomanana sa Rakotoarimanana izy zay. Tsy skandale zany. Fa resaka foto-kevitra sy fivery zany. Ary tao anatin'izany dia ny hoe mety manana an'ilay fomba amin'ny maha-teknisiana azy hitondrany an'ilay ministera ilay ministra satria fatatsika tsara. Petraka tany Canada, manam-pahaizana moa zany fitantanam-bola zany izy. Ary mba mety manana ny fomba fijeriny zao ny hitondrako an'ity. Fa zao na samy nanohana an'ilay fitondrana ara, na samy manana ny appartenance politique any ara, fa rehefa tsy mitovy ny fomba fijery tsy kanatin'ilay fitondrana, zay izy manao mise en garde mampitandrina an'ilay fanjakana mety le fiarahana. Raha fantatra zay le antoko, raha fantatra fa misy fiarahana tomoritra ao, inona mbola heretanao? Raha fantatra ihany koa fa manana be ny tanàna Anjatony, manana mpanolotsaina Anarivona, manana député, manana loolona. Ny sorona tao anatin'izay dia lasa iray sisa ny anatin'ny gouvernement zany. Dia zay le mahatonga antsika hiteny hoe rehefa tena mametraka an'le mahomme d'état azy, rehefa mijery tsanganan'olona tsika, rehefa mijery olona manasa ohatra ny ahoana zany ny ao ny mantio. Satria misy vondronao miaraka samy nametraka an'le fitondram-panjakana no manao mise en garde mampitandrina imasim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Fa nga zany tsy vita ny communication interne, fa nga tsy manana fivoriana réunion hebdomadaire na mensuel reo mpikambana ao anatin'izany vondrony zany ka hifantsiny reo lehibe anantoko hoe ny anao kosa raha tsy netiny nataonareo fa nataonareo ohatran'izao ny antokonay. Na mba manitsy hoe apetrao ny olona ohatran'izao fa misy zavatra kosa tsy mety ataonareo any ambadika any. Azo atao zany satria tsy maka anjara toerana mifanohatra tahaka ny aty amin'ny fanoherana sy mitondra fanjakana. Raha mifanoherana sy communication diffusena tiany radio zay iasan'ny mpanohatra any amin'ny côté any any ny fitondram-panjakana dia manome hafatra izy satria olona tsy ao anatin'ilay fitantanana zany. Fa reto olona reto ao anatin'ilay tokantrano anankiray dia tsy mahavita miresaka ao anatin'ilay tokantrano intsony fa mivoaka ivelan'ilay tokantrano ny etỳ atokotany any atokotany. No tsy manana an'izay etiaka izay hoe rehefa mety aminao, rehefa manahirana aminao, rehefa mety ho mivily fandriana ny mamelana. Culturen'olona intellectuel zany, ary fa ataon'ny olona any ivelany zany fa tsy midika fahafahambaraka zany. Ny tena manahirana nge dia hoe trongisiny terena metra-pialana, zay vao mametra-pialana amina skandale. Efa hitantsika zany raharaha be resaka. Ministra Amady, ministra ny fahasalamana. Tasy zay nisoratany no nahabedy azy ka nahatonga ny olona fo amin'ny ray maraina nanoratra hoe tsy ny fampiarahana io, nahatonga niady hevitra lehibe mihitsy ny amin'ny hoe andeha mivatana any MPTF dia vidin'ilay ministra lafo zay fitsindrova mivoaka tao anatin'ny Covid-19 zay dia afaka taosezana izy taty aoriana tonga fanoloana an'ilay mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Fa ity zany tsy raha oray, ity resaka hevitra politika tsy hitovizany ity misy lafin-javatra tsy milamina ity, tsy moritra ity. Efa misy fiarahana marisarisa ity, efa misy anton-javatra hafahafa mampiteraka mety hoe aya amin'ny sampikatroka mpanohana indrindrandrindra mpiara-mipetraka ao anatin'ilay gouvernement. Dia eo zany mahavariana antsika hoe io zany le conseil des ministres isaky ny sabotsy anao isaky ny larobia. Ministra tamin'ny fotoanandro anankiroa, ny ray patron, ny ray fa ministre gouvernement fanjinja ireo tamin'ny fotoanandro sakany raikitra. Misy ministra resahana ty amin'ny tambotra hoe ray ianina nanoatra n'izao ny ray ianina sy zao ny nataon'ny ray ianina ary adevitra be atao anatin'le izy. Fa ao anatin'ilay conseil des ministres indray zany amin'izao fotoana izao dia misy ministra ny ahoana zany sao le faisana
fanapahan-kevitra ao anatin'izany fitondram-panjakana zany amin'ny araka reto gouvernemental de tsy gaga tsy mampetsy-bolo masony rehetra tsony raha ohatra ka mahita an'le hoe tsy tafavoaka le fiainan'le firenena zany satria kay olona mifampiandrika endri-toana, olona mifamingana, olona mifanaratsy, olona samy manana problema no ao anatin'le fitondram-panjakana. Io zany raha ny tokony ho izy amin'io, raha zao ambiance misy zao, raha zao alluran'ny exécutif zao sy ny législatif sy ny pouvoir judiciaire, raha izao tena hoe fametrahana ny tongotry le fitondram-panjakana hanatanteraka le programme le vina le objectif izao, io zisitsika hoe efa ny gare io raha fiarakodia, efa ny batterie ny altao anatiny nafana sy ny tondra ny ty fiarakodia teto andrapalana zany raha ho tonga mbola ndeha tsara ny tokony izy ve raha-panjakana zany ve mbola azo antoka fa tena mafatoky za mafatoky zany fomba fiteny matoky azo antoka miaraka ao anatin'ilay fiarakodia lehibe sady olona mieritreritra ny hoe ahoana ny ahavaky ny pneu an'ity fiarakodia andehanana ity, sa olona mety mieritreritra hoe ahoana no ahafahana mieritreritra na mpandany ny solika ka na le reserve solika efa voahomana ara mety atsipony sasany eny an-dalana eny mba tsy hampahomby an'le lalana zany ane le kafouillage ao anatin'le république amin'izao fotoana zao hoe endrika kisarisary etran'izay ny raisitsika zay le kafouillage zay be da be le dysfonctionnement be da be le zavatra tsy mitondra intsony am'le fifampatokisana le confiance ary miteraka am'le crise de confiance ao anatin'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de mijoro fotsiny le fitondram-panjakana io eny misy chef d'institution, io eny misy ministre, io eny misy bureau permanent, io eny misy sénateur sy ny sisa sy ny député, fa zao na ireo raha tsy mahafantatra tsony ny zavatra tena ametrahany tongony sy ny tokony alehany par rapport am'le cafouillage ao anatin'le institution de miaritra eo ihany aloha miaritra eo ny sasany de mifandrandrahoany eo foana fa matoa mbola mijanona ao anatin'le gouvernement koa mbola misy eretana koa, mbola misy maminy ao, mbola misy zavatra kafirina ao, mbola misy calcul koa ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa raha ohatra io ka efa tsy miteraka ambiance, raha ohatra io ka tsy miteraka an'izay motivation zay, tsinona mbola hijanona manao voatra nataon'ny olona rehetrarehetra nanana éthique politique ka na samy nanoana an'le fitondrana raha fa rehefa tsy mitovy ny zavatra atao de mikisaka amin'ny mety tsinona tsy hanaovana an'izany matanjaka be nge zany niaraka tamin'ny président Zafy Albert zany paix à son âme président Zafy niaraka tamin'ny ahafantatro tsara fa fantatro ny histoire taty amin'ny 92 13 14 15 16 matanjaka zany hervelona raha salamy zany tsy mitovy ny fomba fijery zara roa misy hervelona Madagasikara misy hervelona raha salamy ny MFM makaty amin'ny hervelona Madagasikara na ny resaka diso ara ara ny hevitra hafa ny hevitry ny MFM hafa ny hevitry ny taty amin'ny hervelona raha salamy ka rehefa tsy mitovy ka nisy vahoaka mihoatra ny teo Analakely ve rehefa tsy mitovy ny hevitra de mizara roa azo le fanjakana misy niaraka atao anatin'le mouvance fa taty aoriana misy ny enan-dalana de informer groupe samihafa de nalaza tamin'izany le géométrie variable de ministre ray député ray nahazo premier ministre fa iny premier ministre iny ihany rehefa avy eo voongana atao anivon'ny assemblée nationale de ohatran'izany hatrany le raha de raha avy ateny an-dalana lay mouvance présidentielle satria nisy foto-kevitra tsy voatazona trony tao, nisy fomba fijery tsy nety tao, fiarahana tsy moritra trony tao farany empêché président Zafy Albert de ohatran'izay zay kisary zao ay zany ty sasany mbola mijanona ao anatin'le gouvernement ty efa tsy alezy, efa tsy de tena motivé tsara angambana matoa miresaka an'ireny resaka reny ety masom-bahoaka fa hotsika hoe azo natao na tao satria tokony hanana fivoriana réunion hebdomadaire na réunion mensuelle zany vondrona zany raha tena vondrona matanjaka izy
Ary raha tena mitazona ny objectif politika izy taty amin'ny tsanganany zay ny rana nanomboka tany amin'ny Armada. Satria tany angeny ferahany reo nandeha taty amin'ny 5 taty na 4 nytoy taty amin'ny 9 zany tamin'ny alala mitsanganary malagasy, nytoy taty amin'ny 2018 zany kely angambana taty amin'ny communal satria efa nanomboka nandeha rery le antoko tamin'izany. Fa fomba fanaovana politika zany ary tsy culturen'olona hafa baraky zany. Tadio tsara ny tantaran'i Emmanuel Macron. Emmanuel Macron zazatranony socialiste, nitezan'ny Hollande ministra tao, tsy nitovy ny fomba fijery nametra-pialany Emmanuel Macron. Nanangana ny la République en marche izy, tratran'ny objectifany. Fa iny ary izy nametra-pialany iny nitsapan'ny olona hoe mety kokoa le zavatra nataony. Toy zay niaritra tao izy. Fa ho an'izay niaritra tao, sahirana tao. Ohatran'izany ngeny navoan'ny François Fillon niaritra tao, nanao zavatra fictif tao, nampiasa ny vadiny tao, tratra tao. Ohatran'izay le fa zany rehetrarehetra zany ahafahantsika manao ny lecture politika hoe sepotra le fanjakana, sahirana le fanjakana, ary miady atrano le fanjakana. Iny zao tsy hoe mpikatroka TGV iny teny iny, fa tena parti hafa mihitsy iny zay manohana le fitondram-panjakana. Dikan'izay zany azontsika heverina fa ny autre parti zany zay mety manohana ny fitondram-panjakana io ihany koa de mety misy frustration koa any ambadimbadika any, mety frustré any ambadimbadika any. Fa ino ny vaky apabe maso ny antoko anankiray iny, fa azo heverina fa any ambadika any. Ka raha misy zany fa nesorina ny antoko anankiray tsy ao anatin'le fitondram-panjakana intsony, ao anatin'le gouvernement ary tsy azo toerana de azotsika antoka zany. Fa ho mafimafy kokoa noho ireny ray ny zavatra ambarany eo aoriana ao. Asa fa anjaran'ny fitondram-panjakana moa manjama fanjakana. Fa efa namme vaholantsika io mazava ny teny Rina Randriamasinoro teo, zay ny antoko tiako Madagasikara, mazava ny teny député Jerry Randriambolaina teo. Fa ty lala tokany ty concertation nationale ty, fa nao ny rehetra mikaroka vaholana io, indrindrandrindra zany crise post-électorale zany, tsy mora no misedra an'izany. Ary efa nambarany tiako Madagasikara fa tsy anaiko victime ao anatin'ny miala batsotsony ny antoko tiako Madagasikara. Ary efa misy antoko samihafa miresaka any ambadika any hoe ampek'izay mba hijoro am'izay tsika. Fa mialohan'izany raha manaiky alamo reto io amin'ny resaka fifidianana io de aleo mba hijereva. Efa mazava fa tsy mety le fomba fiasan'le CENI, efa mazava be da be ny tokony kitihanao anatin'izany texte zany, efa mazava fa tsy mety iainana hanaovana fifidianana io lisy mpifidianana io, dikan'izany mitaky refonds total io, dikan'izany mitaky fanamboarana tanteraka io, ary mitaky audit mikasika an'io resaka doublon io. Dinina mbola tsy mazava am'izany, sarotra ve ny irosona am'izany, sarotra ve ny mitady fandaminana sy mitady fanadiovana am'izany. Fa fahambaraka senatra ho an'le fitondram-panjakana ve zany? Anjarany rehetra mandinika zay fa ny raha fahavonona hiatrika an'izany concertation nationale zany zay ihany lala tokana mama zao crise politique zao de veritsika fa vonona am'izany ety anivon'ny fanoherana. Zay ngamba no amaranantsika ny ngadevitra tamin'ity maraina ity. Isaorantsika ny député Jerry Randriambolaina niaraka tamintsika teo, isaorany Rena Arabe Mananjara nanokatra ny fandarana ny tsika rehetra mpanaraka naiza toerana misy atsika dia isaorana avokoa. Betsaka aminareo no mandefa vaovao aty aminay mandefa ny firaretso sy ny rehetra de isaoranareo amin'ireny rehetra indrindra isika any amin'ny faritra any mahazo tsara ny MBS tsika amin'izao fotoan'izao. Ho an'ny eto moa zany sady misy ny Radio Mata, isaorana ny mpiara-miasa amin'ny Radio Mata, fa mahazo tsara ny MBS tsika any amin'ny faritra rehetra any. Aparitao ny hevitsika, mifampiresama mazava tsara isika atao anatin'ny foto-kevitra team CRMDM. Ary eo tsika ho sary-piaro amin'izay tsangakevitsika zay ahafahana mikaroka amin'izay hoe inona no lalana ahafahantsika manavitra n'ity Madagasikara ity. Zany rehetrarehetra zany no ilaina n'izao fitaovan-tseraseratsika izao, ka samy mba mailo ihany koa nefitsika na izany na tsy zany amin'izay fomba fa nio-kevitra izay
sy ny am'ray a fomba fandraisana andreo a hevitra zay miparitaka amina namana samihafa izany satria raha vo tsy matanjaka itsika miatrika am'izao zavatsarotra sy lalatsarotra ny firenena izao nidry tsika any amin'ny faritra de ohatran'le mbola ampanantenaina zavatra tsy ho isy foana de lasa mitotongana mienjera ary miverina amina olana ary tonga amin'ny alalana inona moa zany rendez-vous ana problème foana de ny eo voatsetsina ny eo tsy voatsetsina ny eo tonga ihany ny eo tsy voatsetsina ny eo tonga ihany de olana miampiolana dia ny taranantsika no mandova an'ilay problema zany ka zay tokony hijoroantsika tsara namana ny faritra zay maheno am'ilay fandarana miara-manonja am'izay hevitra sy zay zavatra voizintsika atao anatin'izany fandarana zany eny ary de misaotra ny namana teknisiana atsika zay mandrindra ny sary sy ny feo ambadika zao hitantsika rehetrarehetra izao mamy fotoana ho an'ny rapitsondray miaraka amina solomambaoka hafa sy vahiny hafa araky ny fandaminana fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa toplasy tokovavy